Malagasy tompivavy ankafaliana no iarabanantsika rehetra miaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagasikara. Amin'ity alina ity tonga soa ianao ato anatin'ny fandarana ny invité du jour ankasitratsika ihany koa ny mpanao gazety nitondra ny fampahalalam-baovao teo ary manasantsika rehetra iaraka aminay hatramin'ny farany misy telo ny vahintsika ao amin'ity alina ity. Vahintsika voalohany Messi mpanjaka tsaratsara, izy moa no président d'honneur ny fikambanana FIFA. Miarabanao tompoko ary manasanao androso anaty efitrano maro. Miarabanao Messi mpanjaka tsaratsara ary misotranao ihany koa nanakina sain'ny fandarana ho amin'ity alina ity tompoko. Miraba tompoko, miraba na Madagasikara ary miraba koa ny fanakaviam-ben'ny Real TV ary miraba koa any Malagasy rehetra namako zay tsaka navaka Malagasy vakivolo na eto toerana na any ampitan-dranomasina agny apitsikitsikina avy hatrany no andresako anareo ampanetretena tagna miapatra ty tona famonjena sahady anio sotra tompoko lay makasitraka tompoko vavy makasitraka indrindra tompoko. Vahintsika faharoa pasteur Rivoire Latina Andry Amanjato mandroso ihany koa ianao tompoko. Miraba ihany koa pasteur ary misotranao nanakina sain'ny fandarana ho amin'ity alina ity. Ega, makasitraka Gasikara ary mirabanao, mirabany mpiara-miasa rehetra ato amin'ny Real TV, mirabany Malagasy rehetra koa manerana ny firenena ka hatrany ampitan-dranomasina. Sotra indrindra tompoko. Vahintsika fahatelo sady farany dia ny loholona mpiaradia amin'ny Messi mpanjaka tsaratsara any mato anara Sylvain miarabanao ihany koa ary manasanao androso anaty efitrano. Miaraba indrindra tompoko ary misotranao ihany koa nanakina sain'ny fandarana ho amin'ity alina ity. Miaraba ny fianakaviam-ben'ny Real TV nareo mpiara-miasa rehetrarehetra ary miaraba ny vahoaka Malagasy rehetra na ny andafy na ny eto na ny vahiny manaraka tsy tapaka ny fandarana ataonareo amin'ny Real TV ny tenanay. Ankasitraka indrindra tompoko araka zany asainay mitiavantsika rehetra iaraka aminay hatramin'ny farany ianao izay mijery ny fandarana arabaina manokana, ianao izay mihaino ny fandarana amin'ny alalina ny onjam-peo ny Real 94 FM miarabantsika rehetra tsy adino isika izay manaraka amin'ny alalina ny tamandrotra serasera ny page Facebook ny Real TV ihany koa na eto Antananarivo na any amin'ny faritany tsy adinontsika rehetra any amin'ny firenena maro samihafa any ampitan-dranomasina any anaovana kompatanana manokana ho amin'ity alina ity. Araka zany dia Messi mpanjaka tsaratsara miaraka amin'ireo mpiaradia aminy no ho vahintsika androany dia masamilaza isika fa 12 taona no anisan'ny fekevitra hoentinareo 12 taona nitondra famonjena hoy anareo natetetika ihany koa ny mety ataontsika hoe fitondrana afatra ho an'ny Madagasikara. Inona no everitsika fa nisongadina aloha tao anatin'izay 12 taona ny famonjena ambaranareo fa nisin'ny Messi mpanjaka tsaratsara teto amin'ity anosiny amin'ny Madagasikara ity tompoko. Ia makasitraka na Madagasikara na metrapetraka an'izay fanontaniana zay dia fa fifaliana avy hatrany no andresako ny fitenenana eto androany ity amin'izao andro tagariva izao. Tena hitanay no heverinay fa nisy nisongadina tokoa dia zao ny fandrosoan'ilay asan'Andriamanitra zay nataoko na ny raha ny tompo anakahy ny dinako avy tany an-danitra ny akarako avy teto ambony tany moa zany dia avy eo niverenako tany an-danitra. Tena hitako fa nisongadina efa maro dia maro zany ny asa zay nataonay dia tena nandroso ary azo tsapaitanana ary azo nijeretana satria araka ny tenin'Andriamanitra hoe zay hitany masonay sy nireny sofonay ary nitsapainy tananay no ambaranay. Efa maro zany fa tena hitako hoe teny efa misy fetefakiny amin'ny vahoaka Malagasy ny teniko sy ny teninay zay mpiara-miasa ny mpiaradia efa betsaka zany ny tonga saina ary betsaka nahazo famonjena ary betsaka nahazo fahombiazana ary betsaka nahazo fahasalamana efa be dia be zany dia hitanay fa may mandroso ny asan'Andriamanitra zay noetiko ary noentinay zay mpiaradia eto amin'ny tany sy ny firenena. Afaka manome ohatra ve ianao Messi mpanjaka tsaratsara amin'izay le hoe famonjena noentinao an'ny Malagasy zay hatramin'ny androany nitazana aloha dia mbola mahantra ny Malagasy, mbola sahirana ny Malagasy, mbola miakatra ny vidim-piainana ka famonjena amin'ny lafininina sa ilay fiainana mandrakizay sa famonjena inona raha tsika précisena kely dia toy izany pasteur tiana ihany koa anaty izy. Oui,
soritana manokana mihitsy aloha am'le fiainana mandrak'izay zany de efa hita fa tena nisy fambiazana mihitsy gnahy ohatra fotsiny zao ataontsika hoe tamin'ny ray aman-dreny be mialatsiny kely manao anareo dideratsiraka zao mba zavatra somary igny manko nibetsaky pahalala songadiniko manokana zay izy igny tamin'ny andro neny lava hono araky ny tantara de nisy gidragidy isy neny lava de ozy neny lava tamin'izany hoe ianao tsy omen'Andriamanitra fanjakany lanitra itsony satria efa feno rano tananao miosy raha maro loatra ohatran'izao misy problema tena problema be de lasa de dideratsiraka hono nangataka famindrapo tamin'ny lava tamin'izany de tsy nahazo tsy afaka me famelakeloka anao aho satria Jesosy mihitsy nefa tezitra anao isan-karazany de ny zavatra mahagaga nefa maty ny lava zay de mbola velona teo dideratsiraka de nifoadin'Andriamanitra tamin'ny 2010 rehefa nifoa tamin'ny 2010 de nilatsahan'ny fanay masina nilatsahan'ny tsindrimandry dadabe Ratsiraka de niantso anakay izy nanasa anakay izy tany amin'ny tranony tany 2 fois zaho natsoiny tany avelao ny heloko fa fantako anao fa avy amin'Andriamanitra nazo tsindrimandry tamin'ny alina tena goavana be ny teny tamiko Jesosy fa io ny famelakeloka farany ho anao fa io lay solotenako ary io vatako nidina agnambony tany io zaho nidina io ka io izy tsaratsaraka vonjeo io fa io no hamelany heloko anao fa tsy nazo famelakeloka anao de tena taitry dideratsiraka iza nanery ny dideratsiraka hamonjy ahy tsy misy olo nanery azy ary iza mibaiko ny ameralina zany raha mba resaka tsisy olo afaka mibaiko an'izany fa ny fanahy sy ny fony nanery anaka nanery niteren'Andriamanitra izy namonjy anaka vonjeo aho tada tsaratsara fa ianao ny fantako fa tena mesy vrai anao fa niteny tamiko niseho vatana Jesosy tamin'ny ala nambara anaka le Andriamanitra niteny taminaka vonjeo aho de avelao ny heloko ametrao tagna tsofo rano aho de nataoko zay de nitonga tagny zaho de afaka ery tao tafarany iny koa mbola nalainy ray mandeha mbola nipody amindray ony Jesosy mbola niteny tamin'ny ray mandeha zany hoe vonjeo malaky tsaratsara fa zao ny farany de vita tsodrany fandrony izy de vita nytsodrany de izay mo izy lasa lodimandry ka manahaky ny Simeona koa igny la vita ny Simeona zany Jesosy hoe ty le zaza nandrasako ty ny voninahitra tao nandrasako Andriamanitra ampandro apedana amizay de nodikoma zany mbo tahaka an'izay koa ny teny navoaka ny ray aman-dreny be pasteur be Andriamanjatory sara zay manany lazany ary manahajany be voninahitra mpanjaka teto zany tsisy tsy mahalala zany olo manam-pahendrena ary mandeha ara-panahy raha fa nahita niteny tamiko ny fanay masina fa io le Andriamanitra io le voafidin'Andriamanitra io le olo Andriamanitra goavana be de rehefa nimaty amizay dideratsiraka de ny zavatra magaga pinoko ao ihany zay tsy avany tsy fianakaviany dideratsiraka nisehoany mihitsy tamin'ny aliny raiky nakaendriky ny Jesosy nakaendriky dideratsiraka zany Jesosy hoe niteny hoe nahazo paradisa zaho dideratsiraka nahazo fanjakany lanitra noho ny amin'ny tsaratsara ka nareo zay mivavaka amin'ny tsaratsara aza miala amin'io fa zanak'Andriamanitra vreo zay zany teny nataony zay zao de fa ohatra anankiray amin'ny ara-panahy azo tenena fa tena zavatra goavana be zany olo efa niteneny Jesosy tamin'ny andro ny lava tsy mahazo famelakeloka i tonga amin'ny andro koa mahazo koa anao fa za mila ny heloko anao ohatrany tamin'ny Sodoma koa io sady tsy nahazo famelakeloka ane Sodoma fa nangataka Abrahama raha mba misy olo 10 ve mba maro de sady famelakeloka ve mahazo ihany lafa tonga ny fangatahana sy ny fibebahana fa Andriamanitra hamindra fo am'izay tiany hamindrana fo ka tiany amindrany fo ngahy be igny matoa izy naharitra teto ambonin'ny tany ary naharitra tamin'ny fitondrana ary farana tapiny migrady misy antony igny ohatr'izay koa ngahy pasteur Bery ka hoy aho hoe zay zany de fa songadiniko zay ihany no teneniko eto fulany akoatran'izay be de be ny olona nitsanga tamin'ny maty aby regny milaza tena misy olona goavana be aty ambonin'ny tany aty atao tsirabe to vehivavy anankiray pasteur vavy ny maty tamin'ny 2013 de nety nitompo tany an-danitra de tonga tany de nataony Jesosy aketo izy fatatrao ve ty olona ty natorony azy ny sariko de izy le raha matao pasteur hitako ambonin'ny tany ao miasa mitory filazantara apôstôly tsy apôstôly izy io fa zanak'Andriamanitra vrai io fa agny izy nidina nalefanay zaho igny ozy zaho niditra agnatiny ao igny zaho velona mandehandeha igny tena gaga averinako anao de apody nitsanga tamaty raha matao tenenao aby izy n'olo rehetra sy ny pasteur namanao fa hoe io la izy io le mpamonjy anareo fa mijaly loatra voaka amin'nagaty fa tonga ty fitarainy nataon'igny raha matao de tonga ty izy nagnamara amin'olo vitsy namory pasteur maromaro tao tsirabe tanatren'ny pasteur Rabe Arvony tamin'izany de inona ny zavanisy tateo arina nirobognan'le pasteur namana izy tsy izy io aza manaiky an'izany de lasa nandanaka ndraiky izy mety olany liona fa ohatran'izay koa le teny tamin'ny mpaminany taloha mpaminany ny teny mandehananao amin'ny 12 fotoana avy koa manaraka mpaminany hafa koa de teny olo hafa koa loaviny le tenin'Andriamanitra lany liona ka hoy aho hoe zay zao songa diniko manokana zay fa mbola maro ny akoatran'izay amin'ny ara-panahy amampamonjy anaka zany zay de amin'ny ara-nofo kosa efa mandrivony maro ary efa malalalala maro ny olona efa manana antoka mihitsy amin'izao fotoana hoe raha tsy nahitanao zay tsaratsara tsy nitafavoaka toy izao ny fiainanay zay zany
apetraka manokana zay teny zay. Ka zay indrindra no afahako miresaka amin'ny Andriamanjato Rivoaralala tiana mantsy lay mission ny ty le Messi mpanjaka tsaratsara ty mihitsiny satria miandry an'izay zany ny olona ny ary ny tena aranofo ary ny tena andrasan'olona hoe inona le fiovana tazan'ny olona zany milasitsika fa 12 taona fa inona zay 12 taona zay mba hahafahan'ny olona ihany koa mino fa tsy resaka andaotsika hoe mpamitaka na mpavandy na ihany koa mpaminany sandoka le olona zay arahanareo dia ny misy mpanjaka tsaratsara zany misaotra betsaka nina gasikara famiatrana fantahina ary le fantahina moa zavatra mahafinaritra be ary toizaka ny resaky mpanjaka teo fa misy critère moa amin'ny lafrankay atao hoe resaka hoe fandrosoana misy impact amin'ny fiainan'ny olona ve izy amin'ny lafrankay psychosocial amin'ny lafiny tenany misy développement personnel ve sa manakory aona nitoekarena ny ara-panahy moa zay efa nitenen'ny mpanjaka teo samy manana critère ny olona nydinina zavatra anankiray amin'ny resaka atao hoe fandrosoana sy ny zavatra atao hoe ako ny zavatra zay natao anankiray na asana mpanompon'Andriamanitra anankiray na olon-tsotra anankiray amin'ny tany amamonina zay misy anazy fa nan'Andriamanitra dia tsotra ny fahalalana anazy aloha ny voalohany indrindrany malalan'i Jehova ary manomboka hatreo ny fifohazam-panahy lehibe manomboka hatreo ny fitahia-panahy lehibe rehetrany azay mahatonga ny Jesosy manao hoe atovy mpianatra ny firenena rehetrany ampianarina inona moa le firenena halalan'i Jehova halalan'i Jesosy halalan'le fanahy masina ary amin'izao fotoana zao dia le fanahy masina tonga nofo dia io le mbola ampianarina mahatonga anay vezivezy eto foana satria mbola tsy fantatry olona mihitsy natao hoe fanahy lehibe n'Andriamanitra le fanahy tsara n'Andriamanitra le maizazan'Andriamanitra tonga ety ambony tany ny tafy nofo tsaratsara ny anarany dia zay mahatonga anay verimberina eto io dia critère anankiray lehibe le atao hoe fahalalana n'Andriamanitra izy io azay mahatonga an'le tenin'ny Hosea mpaminany 4:6 manao hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisiany fahalalana kanefa izy dia miresaka koa fa misy fampanantenana men'Andriamanitra ary amin'ny Jeremia 31:34 manao hoe misy vanim-potoana anankiray zany hoe ary amin'izany fotoana zany dia samy tsisy ampianatra ny namany sy ny rahalahy avy intsony izy hoe mahalalany Jehova fa samy alalahy avokoa izy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ho Jehova fa avelako ny heliny ary tsy tsarovako intsony ny fahotany io zao amin'ny lafrankay biblika be zavatra nyresahan'ny mpanjaka zany raha tsiraka tsy nahalala misiny hoe ahoana sy ahoana zao fomba n'Andriamanitra sy momba n'Andriamanitra zao fa rehefa tonga ty raha lehilahy ty fatany fa io Andriamanitra io tsaratsara io ary nangatahany famelan-kely ka dia nazo famelan-kely koa izy tanteraka ty teny ty rehefa nahalala n'Andriamanitra le olona dia navelany elo ny ary tsy nitsarovan-tsony ny fahotany tanteraka zany biblika be zany Jeremia 31:34 zany ka mahatonga anay mivezivezy matetika amin'ny verina amina plateau télévision ohatran'izao ny ampitombo fahalalana ny olona anjana teo Andriamanitra ivavahana zany satria ny fiainana fahaverezana dia ny fiainana tsy misy Andriamanitra zay ny mahelony elo zay ny lafrankay tsy antsony Andriamanitra hitady an'Andriamanitra izy fa tsy ahitan'Andriamanitra ny amin'ny elo tsony fa losofera no hitany tany karaha mbola ety ambony tany zany ianao amin'ny lafrankay manapofinaina ny alalana n'Andriamanitra ka no zava-dehibe indrindra dia critère n'Andriamanitra zany hoe ianao ve malala an'le Jehova malala an'le Jesosy malala an'le fanahy masina tonga nofo tsaratsara ny ankehitriny zao zay ny fanontaniana voalohany apetraka Andriamanitra ny olombelona ka zay ny mahatonga anay miverimberina ty foana ka rehefa tonga io fahalalan'Andriamanitra io azay ao amin'ny fifamadata ao mipiaradia amin'ny mpanjaka tsaratsara mazo zava-miafina be da be ny amin'izao Andriamanitra zao sy ny fomba n'Andriamanitra ny fanjakany ary zay misy le fatongavany hoe rehefa tonga zany fanahy masina zany ny mpananatra izy ampianatrareo ny zavatra rehetrany ary ampatsarao ny zavatra nalazaiko taminareo sy ny zavatra ho avy azo izy dia ambarany aminareo zany mahatonga anazy manambara zavatra secret aminay ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra momba n'Andriamanitra sy ny sisiny misy fotoana za ataony amin'ny fiteny lanitra izy io azavainy aminay ny avy eo amin'le fiteninareo amin'ny trinité misy io fa tsy hoe fitenin'ny anjely fotsiny hoe angélologie fa tena fiteninareo izy trinité masina tao ka zany zavatra secret n'Andriamanitra zany zao nefa zavatra misy zao rehefa tonga zay fahalalana an'Andriamanitra ananany olona zay ny atao fifohazam-panahy voalohany indrindra zay rehefa tonga teo izy tahin'Andriamanitra amin'izay ny olona dia zay fitahina zay tsy maintsy miseho amin'ny lafiny ara-panahy zay dia zay le atao hoe développement holistique ny olombelona zay sady amin'ny tenany izy ho an'ny olona rehetrany ho an'ny nofony koa zay dia misy fitahina mitoy makatsy amin'ny olona narasylvain mihitsy eo amin'izay le hoe zava-miafina fantatrareo mpanarady ianao moa zany zao dia mpiarady amin'ny misy mpanjaka tsaratsara inona le fanambarana azonareo inona le naresy lahatra anareo fa tena izy tokoa ity lehilahy izay irahanareo ty misotranao gasikara namay fitenenana zay ny amin'ny misy mpanjaka tsaratsara ny fampianarana zay azonay ho an'ny fanahinay afantaranay fa izy no izy ary zahay agnisany voavonjy miaraka aminy faharoa manaraka zany ny filazany hanavotro ty firenena ty efa nilazainy ombieny ary averimberina eto ary zay natongavanay amin'izao fotoana zao rehefa niteny tamin'ny zanak'Israely namory zanak'Israely nanao fokonandoha zany Mosesy dia vory zanak'Israely ary nanaiky fa
Mosesy no anavotry ny raha ny Jehova. Zao ny zavatra nisy. Nampitombosi ny Farao ny fampijaliana ny zanak'Israely. Vao meka nijaly zanak'Israely arakaraka ny tenenany Mosesy. Ankehitriny hita koa zany arakaraka ny tenenany tsaratsara zavatra ratsy misy amin'ity firenena ity, vao meka nampitombony ity fitondragna ity, zavatra tsy mety eto ambonin'ny tany. Vao meka nijaly malagasy ary zay mahatonga azy hoe mpamonjy marina anao tsaratsara ahoana zay vao meka mijaly ity. Fa zay zavatra nisy ny loza rehetrarehetra zay natao tamin'ny zanak'Israely, loza fisivy tsy nahazo tokantragnon'ny mpanjaka fa nahazo ny vahoaka ny Egyptianina. Fa rehefa tonga ny loza fahafolo tonga tamin'ny tokantragnon'ny mpanjaka ny loza voatery nandefa ny zanak'Israely ny mpanjaka Farao. Hatreto zany mbola mahazo vahoaka malagasy ity fampijaliana ity, ny fagnapiretana ataon'ny fitondram-panjakana ity, ataon'ny mpitondra ity. Fa ankehitriny kosa ora farany tenenanay zao filazantsara farany ho an'ny mpitondra fanjakana natongavanay ity hitodika aminareo ny ty fahatezeran-Dragnahary ity, fa tsy amin'ny vahoaka intsony. Ary zay koa mangataka zay ny rahiny fa atodio amin'ny mpitondra fanjakana zay mampijaly vahoaka, zay magnaporitry vahoaka amin'ny tany zay nametrahanao azy. Ireto fahatezeranao Zagnahary fa azalefa vahoaka malagasy fa maro loatra zavatra miseho fambara io raha amin'ny tamin'andro taloha. Raha mbola misy olo niaigny tany tamin'ny zato taogno taoriagna zao zavatra zao mahalala hoe fambara zavatra rehetrarehetra. Ka zay manko tamin'ny andro taloha fa zao manko efa le fa Andriamanitra tsy maintsy manao fambara amin'ny mpitondra satria tsy tiany mandringana mpitondra zay napetrany zava-dehibe aminy. Tsarovinareo tsara fa tamin'ny andro Davida nagnano fahotagna vahoaka marobe no novonoin'Andriamanitra. Ny teny Davida hoe nahoana tsy zaho sy ny tarana draiky no novonoinao fa reto vahoaka tsy manantsiny reto. Satria zavatra sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ny mametraka mpitondra ny manaiky ny mpitondra. Olombelo mifidy fa Andriamanitra mametraka azy. Ary zay mahatonga ny sasany miteny hoe hanonam-panjakana ve tsaratsara. Andriamanitra ne nametraka ny fitondragna misy amintsika amin'izao fotoana io. Na iza na firifiro mipetraka fitondragna io amin'ny isan-karazany direction isan-karazany hoe Andriamanitra mametraka an'io. Raha tsy Andriamanitra mametraka an'io tsy tafapetraka io. Tsy fifidianana olombelo mametraka olo fa Andriamanitra mametraka azy. Rehefa Andriamanitra mametraka azy zao tapa-kevitra fa manesotra azy tsy manonga-panjakana zay, tsara mazava zay. Fa reo fambara reo natao an'ny mpitondra fa tsy natao an'ny vahoaka. Ary natao an'ny vahoaka koa io fa tsy ho an'ny mpitondra ahafantaran'ny vahoaka fa Andriamanitra dereran'izao zavatra zao. Ka zay zavatra zay teneniny mivantagna eto. Angatahinay todika amin'ny reo mpitondra fanjakana tsy mataotody amin'ity firenena ity zay voafidin'Andriamanitra ity ny loza fa tsy mandeha vahoaka madinika intsony fa ampy zay. Tsara to. Isy mpanjaka tsaratsara inonary lay afatra ho an'ny firenena, inonary lay fambara ho an'ny firenena satria miresaka zao ato mpanaradianao fa misy indice na misy fambara ho an'ny firenena androany. Ino io fambara io tomboka? Eny tomboka, iresaka fambara amizay fa zay le hoe fanambarana lehibe, fanambarana lehibe ary izy ty efa naparitakinay manerany Madagasikara hatrany ampidranomasina ao Facebook ao. Fa namako moa manao Facebook deja no miteny maniraka ny zavatra io ho ambarandreo fa za tsy mba manao Facebook aho. Misy fambara zany satria tamin'ny andro taloha koa rehefa ho avy ny loza ho avy amin'ny firenena anankiray de miteny le Zagnahary, miteny le Andriamanitra manambara am'le mpaminany mpanompony. De zay mahatonga ny ten'Andriamanitra ato manao hoe tsy afaka manao na inona Jehovah Andriamanitra raha tsy efa avy mampiteny ny mpaminany mpanompony. Ke ampiteny ahy satria araka ny teniny zaho hangataka mpianatra hafa de irahako aminareo i Jesosy de izy no hanambara ny secret ary ny zavatra efa lasa na ny zavatra ho avy ho ambarany aminareo. Ity le olo voafidin'Andriamanitra hanambara ny zavatra ho avy. Ka zao le izy fanambara lehibe natao atsoavogny raha avako malala vahoaka malagasy namako androany no hagnambara azy. Tezitra Andriamanitra tsika, tezitra ny Zagnahary, anareo zay mahay Andriamanitra moa zany zay haika Andriamanitra andrinamanitra. Ya, fa fahalalako azy de Zagnahary ary malagasy de mahay hira zay hoe Zanahary o ta io ny tanindrazanay. Zanahary zany ro fehizika fa Zanahary nahary ny tany sy ny lanitra ary nahary ny tomboky amin'ny tanana raha avako malala tezitra tsika amin'izao fotoana zao. Fa efa mipaka any amin'ny lanitra o ny fahorian'ny vahoaka malagasy de nangonon'Andriamanitra ao an-danitra le ranomasony malagasy efa manetsinetsy ny baril nefa ny angezany barika raiky any an-danitra agny mitovy amin'ny solima mpitondra petrolina mpitondra gazoaly nareo ny barika raiky. Nefa ny zato am'ireo nefa na arivo am'ireo ny ilatsaka amin'ny tafitrano anao anankiray zay tsy mataotody
ka hamotika anao sy ny taranakinao zay raha barika telo raha tsy zakanao zato 100 kilo vato 100 kilo latsaka amin'ny tafitranotsika avy any ambony avy any an-danitra ny distance ny lanitra sy ny tany votesiny zany le mera no mitovy votesy amin'izany tsy zaka ny tafitranonao zany ka tsy zakanao le loza ry voaka malagasy tsy zakanao le loza le mpitondra namako ka androany aho zany agnambaranareo fa hisy zavatra goavana be kapoka Andriamanitra fara tapony hanjoany ty tanitsika ty satria tsika eto lasa ohatrany tsy mifankatia lasa migidragidra lava tsy lasa mifampifanenjika mifandratsiratsy mifanao tsinitsinina surtout ka amty nivoan'ny Facebook ty ny Facebook nanaovan'ny vazahany io mba ifanapina ifamonjena ifankatiavana ifampizerena zavamisy ifampitsonjivana ny any velatra te Madagasikara nilanila tany ny falavera tany de ny telefony mampanakaiky azy ny Facebook nefa raha fa niazony malagasy raha igny de lasa nanaovan'ny fitenenany ratsy fa ny malagasy nahazo raha da mifagnoarany tolo hoe Senegal nahazo baiko fa nasoavana nanaovan'ny vazaha ny Facebook kanefa fandratsina nanaovan'ny vazaha de tehitra zany le Andriamanitra atsika am'izao fotoana zao noho le teny ratsy mandeha lava amin'io Facebook io de tehitra koa iza araky ny teniny tamin'ny Mosesy koa hoe hagniraky anao aho izy fa ambarao ty teny ty hafatra ty fanambara lehibe ty mialatsiny fa tehitra ny Andriamanitra atsika ry mpitondra firenena mialatsiny miala fondro aminareo namako zay mitondra firenena am'izao fotoana zao ela ozy zay nitondrany voaka malagasy efa 90 tao telo amby zay la sy dimy amby efa 90 tao mahery nazo malagasy faleovatena hatram'izao mbola sy tavoaka foana ny firenena atsika vo maika mitotsorika makany andavaka ny firenena atsika malagasy hatramin'ina potika daholo ry tena malahelo ny fon'Andriamanitra fa mbola tsy manana faleovatena ara-dalàna fijoara-dalàna hoe ny firenena malagasy hatram'izao de nefa amplisin'izay koa mbola mesisika ihany zareo zany hanao fifidianana totoropaka totoafo kokoropakoropa de tezitra izy de astopony ny fifidianana tsy azo atao afatra voalohany stop tsy azo atao am'ty taona ty tsy azo atao io fa atao voziny fikaonandoam-pirenena aloha angalao isa fokony malagasy ozy zay ny afatra baka afatry ny Jehova ty tsy za teteny afatry Jehova sa eritreritry mpanjaka sy ny faniriny tseritreritry ty ary tsy ny faniriako za tsy mba nagniry an'izany haiko zany fa teny mafy nahery vaika be tsy azo teneny eto amin'ny tany sy ny firenena rehefa nivoaka lay didy fa hoe efa navoaka ny ACC fa hoe amin'ny 6 novambra na 9 novambra tsy haiko hanaovana fifidianana ka zay mbola hiteneny zay koa tsy azo atao zany laha amin'ny araky ny lalàna kanefa noho ny avoaterindragnahary datra ohatrany Jeremia koa ty Jeremia de nahazo surnom hoe mpaminandoza ka satria nampiteneny Andriamanitra zavatra manahira matsiravina foana nagnarahany tomponady miteny avao izy miteny foana tegna zerindragnahary tsy azo atao fifidiano stop de angala isapokony ny vahoaka malagasy ny foko merina ny foko betsileo foko sakalava foko bara foko tasimatra ny foko tatsimo foko tatsinana ny sud-est ny sianaka ny bezangozango besimisaraka ny tandroy mahafaly retraretra sakalavan'ny menabe na sakalavan'ny boina hatragna amin'ny foko isa-karaza poko zany angalana solotena olo handinika ny raha ty de reo olo reo nikambana nikaondoha de angala koa isaky ny province isaky ny région isaky ny district isaky ny commune isaky ny fokotany angala solotena aby reo de reo no andinika le olona atao hitondra ny ty firenena ty fa tsy mety tsony le fividana vahoaka akao be fa vidina zay la fotsiny le vato vidi vola le mpividy vidina amin'ny t-shirt vidina amin'ny akanjo zarazara vary kelikely de malahelo ny Andriamanitra fa mandeha tsy amin'ny lohan'ny tsara-dalàna itiranamanga ty stop io zay ny teny taminakahy amplisin'izay mbola afatra ihany ty fanabarana lehibe faratapony ty tsy mahazo milatsaka ony ny président Pierre Nassa zay ny tenin'ny tompo aza milatsaka eo fa tezitra fa ahita fatezeramiko raha mbola milatsaka eo ny président Pierre Nassa sy ny président Radamampianina sy ny Ravalomanana ireo telo tsy mahazo milatsaka eo intsony izy fa apitao zay mino any teniko zay reo tsara tsy mino reo fa zaho magniraky anao zao ka io zany na de inona ny teny nataon'Andriamanitra nagniraky any Mosesy koa Jehova tsy nampiovana ny fony farao zany vo maiky nanamafy fony farao la naino afatra lehibe ka tsy haiko koa nareo voaka malagasy na hanamafy tahaky ny farao koa nareo ray aman-dreny be mpitondra ao ajaina nareo za magnaja nareo koa mba magnajahay koa za tsy mitomagny ajaina fa miteny fotsiny fa miteny Andriamanitra mazava amin'ny teny baiboly ty hoe zay manome voninahitra domeko voninahitra fitiavako koa nareo tsy ilatsahany zao raha ngeza be loza baka andagnitsy ao zao
fitiavako anareo raiky loatra tsika raiky raha ny malagasy raiky raha raiky lio ary malagasy be fitiavana lehibe indrindra voizina ambegnimbegny zany fitiavana lehibe ndrika noho ny fisian'le fitiavana amiko ry havako malala tompoko lasy tompoko vavy no nahatonga sahy miresaka an'izao teny zao fa za tsy mba sy tokony ho sahy am'izao afa fitiava mahay loatra ka tsisy olo asaky anambaran'izao afatra zao aminareo ray aman-dreny be mpitondra an-dapa ao raha tsy ny olona voatenin'Andriamanitra ny masaky manambaran'izao raha fa ny loza miatra aminareo zay vikorapaka tegna hoe tahaka zay nambarako ihany moa natahotra de matahotra igatra de tsy nambarako le izy misy mpanjaka tsaratsara fa raha ohatra ka tsy manaraka an'izay fanambarana men'Andriamanitra anao zay le olona ihany ty fana de maninona de aninona Madagasikara zay mihitsy ny teniny ka ambarao aloha ozy fanakahiny de reran'izay ambarao aloha ozy ny afatrao ambarao fa raha fa tsy anaraky ny teniko zay reo ozy fa hitondra ny didohany any ino fetraikany zany idrikany any isy fetraikany be goavana be no anjo atsika voaka malagasy ary mitanindrazantsika manozona an'le firenena zany ianao sa fi zaho zany manozona azy fa hafatra io hafatra ty ohatr'izay koa nataony Mosesy tamin'ny zanak'Israely nareo ani laha tsy manaraky ny teniko loza be no azo nareo ato am'ty fanagejany farao anareo ty ato Egiptana ty manaraha ny teniko fa zay ny teny Jehova ho loza anio anjo atsika manaraha ny teniko de nanaraky ny teny Mosesy moa zany vahoaka de avitra ihany izy reo da ampesin'izay ny vahoaka malagasy manerany tany aza mifidy fa loza be mitatao amintsika amin'ny fifidiana ty araky ny teny Jehova tany reny tsy hifidy amin'ny tao ty ozy vahoaka reo olo voatena reo ny hifidin'io ary ampesin'izay aoka olo mpanompon'Andriamanitra no fidin'ireo olo reo olo mbitsy vitsy olo vitsy maromaro vitsivitsy reo no hifidy angalasy olo tena aby reo faritra reo faritra ny teneniko teo regny ireo no handinika de mpanompon'Andriamanitra ozy no apetraka eo fa mijaly ny voaka malagasy fa ny mpanao politika oka zay manasa tagnana reo mpanao politika manomboka andro aza mijoro am'resaka ianao ve le tianao tenenina mpanompon'Andriamanitra ho apetraka eo izy zany zaho anatiny fa zaho zany tsy zaho no teneniko androany fa zaho koa anatiny zay mpanompon'Andriamanitra pasteur Rivalala Andriamanjato koa anatiny koa le pasteur mpanompon'Andriamanitra rehetra zany de ny olona angonina eo zany no hisilatsany fanahy masina tahaka tamin'ny andron'i Jesosy Kristy namoreny Petera izy manoreny mpianatra hoe andao nareo anaraka andao tsika ho arian'efitra de ao Jesosy nametraka fanontanianao nareo rio manao iza moa nareo iza zaho aminareo de tsisy nahafantatra ny Jesosy reo fa Petera ihany latsany fanahy masina ianao le Kristy zanak'Andriamanitra velona ohatr'izay koa tena nataon'ny fanahy masina amin'ny fotoana io ilatsaka amin'ireo olo reo olombitsy avory reo de olo reo no hanendre itino sitrakinay hitondranay fa ny mpanao politika ela zay fa zay gnataon'ny tompo efa 70 taona ozy efa maherin'izay za nagnomezako andreo fahefana hamonjeny vahoaka malagasy nefa lasa navilindreo lala vo maiky naletiky ndreo ihany ny fihiriny ka tehitry zao izy ka handatsaka zavatra zareo zao ty zao misy sary zareo tsara ity sary ity de fiara izy ty tomobile reto io misy tomobile somary hitazoma kely mpanjaka zao aza hetsika mihitsy fa ho cadreny tokina mazava tsara tomobile agny Chine io latsahana kakana aveza le kakana any amin'ny paradisa tsy misy kakana fa any amin'ny elo misy kakana ny efa nifoity ny elo zao efa misy goka loka ngamba nalefan'Andriamanitra hanaovana santeon-javatra ty fatezera ny rehetra ho Chine de ny kakana ny latsaka tadio so fa nisy raha ohatran'izay koa tamin'ny andron'ny Jehova de tamin'ny andron'ny Heroda rehefa nirahin'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra ry Petera hanambara aminazy hoe zao no atao mpanjaka zao de tsy nety le mpanjaka fa nanohitra dia nalefan'le Andriamanitra ny loza nalefan'ny kakana nihinany Heroda laniny kakana Heroda matiny kakana Heroda ry mpitondra namako rahalaky loatra ianao tiky loatra ianao zaho zao mitovy taona tsika rolahy fa zanoko ambolany fotsiny ianao raha be ty nareo fanitondra sody mbola milaza atafavoaka nytiky firenena tenao azafady zay ny tenin'ny tompo tsy ambininy tsony izy oky zay fa tena fa tofoka le Andriamanitra atsika fa leo izy ka alohana andatsako loza ho anareo izy de mampiteny anao mpanompoka eky mpaminaniko lehibe anao mpiteneniko farany ary tsisy asaky iteny zao teny zao la tsy zaho ka hoy mialatsiny fa goavana be maro biaby ny tenin'ny tao tsy mahazo mifidy ny voaka malagasy iaho zao andeza haity itety faritra maneran-tany iteny amin'ny radio iteny amin'ny aina manjery hampilaza voaka malagasy tsy misy fidy na iza na iza mbola niteny ihany izy nareo amseny izy efa namoaka nyty lalàna ty hoe tsy maintsy mifidy tsy maintsy ataony fifidiana amin'ny 6 novembre oka ozy stopy aza atao io gomao de koseho nareo mpamatsy vola avy anivelany ozy hamatsy vola hanoagnana ty fifidiana ty oka ny vola nareo avy reno ary ajanono ny vola anareo ambassadeur eto meritsereta fa goavana be ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ity firenenantsika ty revo nazo ny Brésiliana rehefa nanao carnaval nanompo satanika
latsaka ny loza après 2 jours igny zareo koa mahazo ny turka am'izao kanany zao io koa mahazo ny Chine ny latsany kakana so de ho avy amintsika ty fa tsy zakatsika malagasy lavy ty loza be io aleo misoroka toy zay mitsabo tiako loatra nareo mpitonareo namako anaby nareo reo namako nareo raiky raha aminakahy raiky leo aminakahy fa ny double nationalité tsy tambaro atsika nareo double nationalité fa za mbola tsy double nationalité ka magnambara am'izao teny zao mbola amiteny ihany ny afatra ihany ty mbaka ny fanambarana vaovao lehibe ty afatra ihany mijaly efa tonga any an-danitra fa ranomaso fa feno baril feno solima ny ranomason'ny olona mpanao kosila mpangataka passeport amin'ny visa misy fotoana refusé nareo ozy ny passeport ny olona dia tsy averiny zareo ny volan'ny olona mpangalatra zany ozy mpanao dramatra zany mijaly ny voaka malagasy de mba niteneno afatra ihany io ambarako ny afatra ty amin'izay soa samby maheno samby mitsakitsako za tsy olo mpaminany sandoka tonga ty fa mpaminany Andriamanitra vrai messi vrai tonga tykio en plus n'izay miteny izy mikasika reto minina ministry ny minina misy environnement mangady vato le olona mangady volamena mba hamidiny sakafo hoaniny bloqué vanareo nefa nareo mivoaka avao amina mpampanjakanao raha nareo lehibe zany mamoaka tsisy problème tsy arany lalàna volamena be very tao aby fa raha nivoaka madiniky mpangady vato kely no mba mivaritra hinanany hany amelomany vady mandana ny tanorazana malagasy nefa de bloquena mijaly i raha ty araky ny teniny avy any an-danitra tsy andadabenao raiky ty ministre gouvernement tsy andadabenao ty tany ty fa andadabe tsika itro fa tsika ty zy ary anakibony tany eto da tadio tena Andriamanitra an Jehova ny tany sy zy rehetra eo aminy ary niponiny eo aminy da volazany Genesis mampanimpo azy ary manjaka aminy itsika no anjaka ny anakibony tany tsika ny vahiny ray ny miadana ny voaka malagasy mijaly tonga ety ny vahoaka amina touristika tsisy mpanakana mihitsy tsisy mpanakana mandeha ho azy ny voaka malagasy madiny kely andeha agny ivelany bloquena tsy mahazo mandeha farany nandosotra ny sasany matimaty fatany avao tsy nahanakadana mampalelo vonon'ny ranotany zavatra lehibe zany aby ny afatra bakany magnambara anareo amin'ny vahoaka malagasy ray manontolo fa zavatra goavana be no hanjo atsika raha mbola miziriziry amin'ny heviny le mpitondra atsika reo indrindra fa ny mpanao politika anao ny fifidiana tsy mety fa stop io zay ny teniny fa tsy maintsy manao fikiran-doam-pirenena zay vao milamina io apetrako eky zay amin'ny lafiny nakiray ala ohatra ka misy teny Andriamanitra hoe aoka zay manasofina mba iheno ny teny lazay ny mpaminany ao amin'ny fiangonana ka zay manatsaina iheno an'izao teniko zao fa tsy raha misy teny diso zao ary tsy teny ratsy ratsy tsy ny teny ratsy nandroany fa raha ohatra kosa mampangidy idy sofina anareo zao teniko zao fa tsy zaka anareo fa ho tehitra anareo hisandoatra anareo mpitondra sy ny karazany ataoko akory malay fa ny lalàna agnanareo ka tsy mandara anareo tehitra ohatra hoe sy maintsy gadranay fa tagnana nataotra zao vao zagna ny tanora lahy tegna amin'ny bypass igny tagnana nanatsotsorika efa nanagadranza lahy mpianatra ary amin'ny beriza mpianatra mitaky borsa gadrana sindrako moa zao tena metsy be zao mety atezitra azy kanefa kosa mba hangatahako kosa ity telen'olo ty aza ity no agnaparanareo fatezeranareo laha tezinareo fa ity na commercial zay miditra eto alefany zay mandony vola alefany tsy ity no agnapara tezera fa zaho agnaparo natezeranareo rehefa tezinareo ity zao tsy afina opetrako ambany eo ny numéro téléphone-nay zay telo lahy zao raiso fagnanakahy tognoniko manokana orenao soa 034 89 867 64 averiko nday mandeha 034 89 867 64 io numéro téléphone raiso laha misy gnalahelinao ka tsy mety aminao zay la mitady fanampanazavana ianao na tezitra anao ka hampiasa ny force sy ny herinao ity zaho tsaratsara tsy raha olo miteny ratsy anao fa zaho iraky ny zagnary zaho le mesy vrai matona masaky miteny an'izao eo eky ngamba namarako ny tena fa mbola misy teny ho teneniko bakeo fa mbo hiteny koa na manasa azoko aby ny micro lera mandeha olo misy mpanjaka tsaratsara ndray mava fotsiny ohatra misy contradictoire kely ihany le izy hoe tsy aza misy mifidy nefa nenao ndray miteny hoe ianona sy anina tsy afaka milatsaka isa tsy isy le izy tsy ohatrany tsy mazava kely ana faharoa ino hoe tsy matahotra higadra am'izany zavatra resanao zany ao anatin'le ya voalohany indrindra za aloha matahotry ny gadra tsisy olona tsy matahotry ny gadra satria ny gadra olo tsy manakaja rehefa migadra ny olona esorony fanjakana ny karapanondro de zay gnatao hoe verzo tanteraka tsy mahazo karapanondro tsony verzo eto amin'ny tany sy ny firenena atahora le gadra ary ny trano le gadra trano misy apongo trano membo trano masiso trano mampalahelo trano ratsy ary ny migadra olona manakaja migadra zany mampalahelo ary mampitomany de tsy mety anjany kanefa kosa raha ny firenena malagasy no hampigadra mesia laza tsara ho anazy na laza ratsy ho anazy tsy maninona fa tsy laza ny marina milaza avao mahavoiraky anaka ray zay manarakaraka zay mikasika an'le hoe aza misy mifidy fa ianina sana tsy mahazo milatsaka teny io teny zay ambarako zao tsy misy afeniko zao raha zao fa
kazamy tsy mahazo milatsaka ireo efa nitondra firenareo izy tsy mahazo milatsaka intsony fa mbola maika ampijaly voaka malagasy io zay ny teniny maika ampijaly teniny zay voandroso foana fijalenareo izy la mbola reo ihany no eo ka tsy mety zay ny teniny taminaka satria nambarany zavatra hoa ambarako anao zavatra ho avy izy mindana miteny eny anao zay télé afahanao miteny de aty mazany mba afahany voasafidiko anambarako an'izany afatra zany misy koa moa tsy afaka mijery télé ty tsy magnino fa koa Facebook mandeha ihany de ny mahatonga ny fifodiana ataoko hoe tsy azo atao izy zaho izy no miteny an'izay tsy azo atao io ary zaho koa no miteny nampitondrany afatra fa ny olona tsy mesesista ihany ka raha fa mesesista igny olombelona hoe raha de niteny misesy nampitenen'i Jehova ary misesy ara de ny Andriamanitra teny hoe ianao ry misesy de ataoko ho Andriamanitra ho an'ny Farao ho Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely ho Andriamanitra olo efa Andriamanitra misesy mbola nitoheriny Farao ihany nitoheriny ihany ohatr'izay koa io ka mety ho hanohitra ihany izy ka ndraindray mba misy raha manohitra izy ka mba mety afahany mba manohitra ngamba hoe aleo ajanonay le fifidiana de mba rahanay le sosokevitra anankiray teo zay tokony anambarako ny teny zao am'le mesista an'le raha pasteur Andriamanjato Rivoralala tena mahitsy be mihitsy nareo mpanarady azy ve mino an'izany zavatra resany le rangaty zany misaotra betsaka mpanjaka mino zay ka mino tena ilaka aloha amin'ny lafiny kay ny antony inoko anazy le resaka fanambarana teo le fanambarana zay le fanambarana sy milatsaka sinany ny antony inoko anazy amin'ny lafiny kay zaka aloha ana manokana pasteur Andriamanjato Rivoralala tina pasteur sady papio fa na pasteur hatramin'izay fantatry ny loterana zany ary ny asa tao roapolo taona atao anatin'ny loterana ary mpianatra efa be da be elatsiny efa somary mba iresaka kely aho efa navita ny thèse na doctorat ny 3e cycle tany Johannesburg nisy navita tany Chicago tany 3e cycle efa nisy nitondra fiangonana-dehibe tany Chine tany nisy nitondra fiangonana-dehibe tany Danemark tany za ty pasteur tina zay miaraka amin'ny mpanjaka tsaratsara ty tsara olona dala olo kendy aty olo nianatra aho ary nianatra zavatra maso samihafa aho nandinika an'io lehilahy io aho ataoko hoe lehilahy io ka aloha amin'ny lafrankay tsy manambany anazy am'izay fomba fitenenina zay fa mahafantatra ny fomba fiasan'Andriamanitra hatramin'izay ary zay moa atao teolojiana zay momba ny Andriamanitra ny resahany zay le teoslogia zay ary ataona fatarako zay efa mipotra le révélation nataony tany an-danitra tany ny problèmatsika teolojiana masy de zao hoe tiatsika fehezina amin'ny fahalalantsika zao Andriamanitra zao fa Andriamanitra zay nanao zay tiany atao tamin'io lehilahy io tany an-danitra tany nafatarako fa Andriamanitra tsaratsara napetraka atao amin'ny seza fiandrianana zavatra goavana be zay kaloha ary nanaovana fanambarana hoe efa sitraky ny ray nanome anazy ny fanjakana misy teny ao anatin'ny apokalypsy toko 7:10 manao hoe fanjava ny olona efatra amby-roapolo sy ny zava-manana efatra de ny ankohaka mivavaka tamin'Andriamanitra zay mipetraka teo ambony seza fiandrianana iza mipetraka tao Jehova iza mipetraka tao Jesosy iza mipetraka farany tao tsaratsara tafiditra tao anatin'ny trinité zany mandanaka ary za mino fa mandanaka le olombelona de natao Andriamanitra ary le Andriamanitra zay amin'ny fafenony nidina atao amin'le olombelona atao hoe mandanaka tsaratsara zany Andriamanitra izy taka ny Adama sy Eva taka ny Mosesy radio koa zay nataon'Andriamanitra ho Andriamanitra ny Farao ka za zany raha Andriamanitra no miteny mino aho efa tonga no fety ambony tany izy nazo fanambarana avy any ambony tany zao ny teny ndraiko hambaratsika ary amin'ny Real TV zany inoko 100% zany za zany teny amintsika ny hoe misy afatra Andriamanitra zay hoe heno ny teny mpaminany de oambinina nareo teny mpaminany ary zany fa le faminanina misy ty mampitenen'Andriamanitra ty ary tenen'Andriamanitra ty aoka re tompoko tsisy olona iteniteny foana na iteny ratsy an'izany zavatra zany resaka kely momba n'Andriamanitra kely aho ny afatarany olona n'Andriamanitra de hoe mahay zavatra rehetra Satana koa mahay zavatra rehetra Lucifer manao fakagana Lucifer koa manao fakagana intelligent koa Lucifer sy ny zavatra maro samihafa ona nanavana azy ny afatarana hoe tena Andriamanitra de izy tsara fa raha tsy tsara zao Jehova zao de voly izy raha tsy tsara zao Jesosy zao de voly izy raha tsy tsara koa zao tsaratsara zao de voly izy fa tena tsara Jehova sady mpanao tsara ina le ilazana fa tsara izy ina le ilazana fa tsara ary tonga de n'Andriamanitra moa bakay tsisy fanambarana teny hoe manga masona toy zao fa hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany asa tsara zany rehefa votany asa tsara avokoa ny zavatra rehetra tonga koa Jesosy le mpiandry tsara nanolotra ny ainy amonjy ny sakaizana ny asa zany zay nataony nafatarana fa tsara io Andriamanitra io taka zay koa tsaratsara zay ndrareo fa mpangoroka izy hoe nangorokarenana akory za nahita ny départ any amin'ny lafiny rehetrarehetra depuis 2012 niaraka tamin'ny 2010 izy ny tonga tety ambony tany fa foizany raha io ny ainy amonjy nyty Madagasikara ty 6000 km ny vitany tamin'izany de tongotra ny meny olona 4 karazany efatra izy Pajero W mendrareo Rexton mendrareo ny Power zay sy automobile reo potika reo
raha olo mpangoroka any zany entina amin'ny style eraky ny tanàna zany fiara zany fa ny azy nentiny teten'izao firenena zao vita sy province lany fana zay vola men'ny olona anazy na misy name anazy ohatrina anapitrisany lany nanaovany anasan'Andriamanitra aminjena ty firenena ty zay zany nafatarana hoe tsara le Andriamanitra tsara amin'ny lafiny fa io moa jerevinareo amin'ny lafiny atao hoe endrika ve sa manakotsy hoe voafitaka ny ianao ty reo mpanaradia anazy reo efa pahitan'Andriamanitra zavatra mahasoa fa ny amin'io tontolo ny endriny io fa Jesosy zao ny endrika ny tafina fotsiny tetỳ ambony tany fa izy ny endrika ndray avelako tao zay tsika zany amin'ny lafiny kay mantoizy miresaka an'izao zavatra zao hanatina toe-javatra sarotra ty firenentsika ty ary zao tontolo zao misy azy zao indrindra le fataterana le tenin'ny Isaia 1:10 manao hoe misangana miazava famposaka aminao vonina Jehova aizy na manarina ny tany aizy pito manarina ny firenena zao tany zao efa aizy na manarina zao fa ty firenentsika ty aizy pito zao io ne tatsika andreo karazana fety vera anatina ina moa anaty gazety rehetrarehetra any mampalelo gasy efa tratra ny famoza-po mamono tena na ny Brésil mamono tena ny gasy any ny gasy ety mamono tena tsy hita be ny any efa mivarotra ny misy za makany mayoty ina moa ny any mayoty tany mba mahita devizina euro nga manao amin'ny lafrankay ary netrena mitsaoka amin'ny fahoriana ty aizina mazo an'ity firenena ty zany ka ozy amin'ny lafrankay tonga ny vanim-potoana anankiray zay tsy afahany zao tontolo zao tsiny mialatsiny aho na vita nareo reo matombotonona teo reo anarana telo lahy ny mpitondra firenenareo mbola misy koa monsieur mahay anazy tany zao ny teniko antsika tsy faiza manao ny olombelona tsony mahafaka an'izao tontolo zao ty fa faiza manao n'Andriamanitra ty ary misy mpandinika ekonomika ary ekonomista somary taintsika kely amin'ny lafrankay ohatra zany hoe misy cycle ekonomika zany misy ety ambony tany ety sasany araky ny période-ny 10 taona sasany 10 taona anatin'izany ry britanika anankiray atao hoe kitchen anatin'izany juglar anatin'izany cuisinette anatin'izany ry lehilahy anankiray rosiana atao hoe Kondratiev fa ty Kondratiev ty nandinika ny trangandrava tety ambony tany ety misy eo amin'ny 90 taona teo miverimberina io cycle io de misy cycle na récession misy cycle na expansion misy cycle na crise ary tafiditra anatina crise goavantsika zao raha tsy laza amin'ny lafrankay hoe hitanisandreo fa any amin'ny 6e vague na crise tsika zao eto ambony tany marina fa te hiezaka aby reo manampaizana sy économiste rehetrarehetra amany io crise io fa tsy afaka io efa nisy ina zany tamin'ny 19e siècle 1837 efa nisy natao hoe panique de 1837 fantatro zao tontolo zao zany ary crise bancaire tany États-Unis zany de nitatra zany taty afara taty nisy karazana atao hoe grande récession tamin'ny 1873 ka hatrany amin'ny 1896 io mantsy misy elanelany eo anatin'ny 20 taona récession expansion ralentissement en économie de misy reprise amin'ny lafiny anankiray de ina zavatra misy amin'io deuxième crise zay niditra koa choc pétrolier avy eo tamin'ny 1979 enjana io ary niteraka crise manahirana be mipotra koa ny crise ny 1929 Wall Street fantatry ny rehetrarehetra zany teraka crise mondiale raha zao tontolo bancaire ihany io banque ihany io ary efa banque ny crise banque rombotra misy fiatraikany goavana eny amin'ny toe-karena zany tsy voafolako zao tontolo ny impact zany amin'izao tontolo zao fantrana ina zavatra misy aveo ny 5e crise tamin'io ny cycle manaraka de ny cycle tamin'ny crise financière tamin'ny 2008 teo fa tsika zao amin'ty 2023 ty miditra crise vaovao ary fantatry ny eran-tany zany zay ny problème be any États-Unis zao ny Silicon Valley Bank crise bankropotra fahita raha misy natao hoe banque d'investissement de stratégie matanjaka eran-tany de natao hoe BlackRock zany fa BlackRock zao fa matahotra mingovotra hoe ny Silicon Valley Bank efa crise fahita zay manisany manan-karena indrindra ery ambony tany 500 milliards de dollars amin'ny volana zany actif andareo midikodina atao ary eo manenjika manampy start-up be da be fa na natao hoe matanjaka indrindra amin'reto investisseur de stratégie reto ry BlackRock reto efa mangororo hatrany Suisse io efa tratran'io Crédit Suisse crise tanteraka ela ty Europe satria naona problème lasany amin'ny resaka fitaovam-bidina daholo manomana resaka budget militaire any amin'ny resaka fitaovam-bidina satria andrakitrady satana eto ambony tany iza ny olombelona lavahany zany za zany de miteny eto mpampon'Andriamanitra tonga zao vanim-potoana zao tapitra zay crise fafito zay amin'ny lafrankay miditra amin'ny 6e crise vague 6e vague tsika zao tapitra teo na satana chiffre 6 any satana 666 io zay rehetra miditra atao ka mitrangana laza fa hamonjy an'izao firenena zao manao contrat satanika io zay ny zavatra misy biblika zany zavatra zany zay ne voalaza tao raha Daniel amresaka andreo reo fanjakana anankiefatra reo bibidi ny endriny miditra te amin'ny apocalypse 13 sikany bibidi io ary manao contrat ny ankoaka tamin'ny dragona nazahoana fahefana le bibidi farany io zay manohatra ny olo masiny avindritrany de za te teny aminareo
raha nomen'Andriamanitra fahifanareo melanareo fahifan'Andriamanitra zany manalanareo aza midy bingo amin'eo halao hiditra zay hiditra tao fa maka ntoerany bibidizy ary maka ntoerany bibidizy hanohatra ny olo-masiny avindridrany izy ny olo-masiny avindrindra fantatro eto tsaratsara kaloha izy ny avy any amin'ny avindridrany zay tonga avy any ambony ambony izy rehetrany ary manaraka an'izany reo olo mino anazy reo teo olo-masina zay manamasy tena ho amin'izany zavatra zany ka zay amin'ny lafrankay aza miditra amin'ny zavatra tsy atonina anao re tompoko vanim-potoana an'Andriamanitra zao aizina manarona ny firenena zao crise mondiale zao tsisy vahaolana tsony zao ary fantatsika fa na ny économiste sy ny politicien mahafantatra zao système misy zao natao hoe système de prédation finanana olona fotsiny zao prédateur vonjena ny toekaren'ny risy ndretrretra zany ny ady Ukraine io harena mivonjena io ary ireo mpideradera reo économiste teratany reo hoe croissance infinie nefa ny ressource fini haona nafanao no croissance infini nefa ny ressource anao fini tapitra voafetra fa eto Madagasikara ho avy ny fotoana faminanin'Andriamanitra zany nipotra tamin'ny eny lava rehefa tonga zao fanjakan'Andriamanitra eto ambony tany zao ho avy ty fanjakan'Andriamanitra ty izy anaiky an'izany izy tsy anaiky an'izany tsy maintsy ho avy ty tsy mila propagande zany tsy mila vahoaka maro anaraka an'izany na izy anaiky na izy antany zany tsy maintsy ho avy zao satria révélation'Andriamanitra zany toe révélation zany tsy prophétie zany décret divin zany taka le nitenena tamin'ny Marie fa efa ela ihany na enona an'izay tonga le vanim-potoanany tonga le vanim-potoanany tsika iza tonga le vanim-potoanany koa tsy manana précision hoe afaka firy volana afaka firy taona afaka firy tsika zao le resaka vanim-potoana resaka tenako zao 2023 zao ny crise na resaka bancaire any États-Unis ary manomboka tamy foana rehetrarehetra io de zao le vanim-potoana zao de miteny zay amin'ny lafrankay taka an'le efa-jato taona taorinan Jesosy talohan'i Jesosy eny no nitenena n'Isaia ampaminany hoe fanahy Jehova tanko nanosay toroseny tsomafaly izy dio Jesosy hoe namaky ny teny hanio no ataterana zany teny zany za koa mitenenareo teolojiana miteny zao ten'Andriamanitra sy ny zavatra misy zao ny vanim-potoana atongava an'izao fitsanganan'Andriamanitra sy ny voninahiny sy ny fitonan'ny olo-masiny avinindra zao ny vanim-potoana koa zay hoe aza miditra am'izay toerana misy an'Andriamanitra tsony ianareo toerany Andriamanitra zao ny mitondra hamonjy ny olona izy zay ratin'ny azy na sy ny fahafatesana zany ny vahoaka ary manomboka eto Madagasikara satria zany ny teny fikasana mena ny lave hoe Madagasikara lasa première puissance mondiale io le vato kely tsy ny andatana nandona le mastodonte d'argile zay ny tongony visy tamin'ny manga nijeritsika zao milafaka tsy zavatra mikolana eto ambony tany eto amin'ny firenetsika eto Gasikara fiangonana mialatsiny amin'ny teny anty vataniko ndresaka na hotesina FFKM hanareo ve na toe fiangonana kristiana eto Madagasikara fiombona ny fiangonana kristiana eto Madagasikara fa aiza ny UNESCO aiza ny Love Chapelle aiza ny vaoniolo aiza ny Jesosy mamonjy aiza reo betabe reo ny aiza ny sera tsy tafiditra anatin'ny fiombonana mahinona reo raha miombona ikiondony am'izao fanjakan'Andriamanitra zao fa nareo ve na toe fiangonana fiangonana kristiana eto Madagasikara mialatsiny amin'ny lafika tsisy zavatra mikolona tsony zao zavatra tsy mikolona zao efa ty am'le tongotra zay tsisy mikolona amin'ny lafiny atao hoe politika na natao hoe vondrana politika anankiray anatin'ny fitonana manao fanjakana mialatsiny ny IRD efa mifantona ny mpanohatra sy ny fanjakana moa efa mifantona tsisy zavatra mikolona zao any amin'ny fiarahamonina tany tsisy zavatra mikolona zao zavatra indrindra no hevian'ny fanjakan'Andriamanitra zao zay miala tany le vato kely andonany io hanjera zao fanjakana zao tontolo zao ka hitondran'lay ary le vato kely lasa tindromboatra lehibe manarona ny tany impiry zany no mamerimberina zany depuis 2014 mandraky tiany androany tsy vizaka zay satria baiboly zany biblika zany karaha iady aminay moa niteniteny foana nareo fa hafa ny interprétation zay ka no fanamasina milatsaka ty misaotra betsaka Gasikara olona anara Sylvain mafimafy le fanambarana noetin'le monsieur mpanjaka tsaratsara no mafisy ny pasteur io ihany koa ny fomba isehoany ianao tena olotsotra ihany koa anatin'izany zavatra zany azo iverina fa mampantahotra ny malagasy fe zany resaka ataonareo zany inona ny tokony ataon'ny malagasy aoarina ny fandinesana n'izany resaka rehetrarehetra zany tompoko misaotra anao Gasikara nagname fitenenana filazany tsara farany ho an'ny malagasy zao ambaranay zao tsy maintsy mizara eto na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia na hanaiky ka hibebaka ho voavonjy na tsy hanaiky hanamafo ka ho very zay zao zavatra misy zao fa tsy hoe fisafosafoana gauche à droite ty ambaranay teto hoe fa be famindrampo Zagnahary zay nagnamboatra ty tany ty sady ipetrantsika eto jerenareo raha mamaky baiboly eo nareo Rehaba zany iny nanao zavatra kely nefa nofanan'Andriamanitra hatramin'ny taranany tsy anjaka amin'ny seza fiandrianany Ahaba zany nangara tokotany nabota tokotany kely eto nareo mangala volamena amin'ny taoniny eto nareo mangala tanin'olo amegna sonoa tanimbarin'olo tsisy raha tsy alainareo eto
ambolena hazo tany jiaby amezana vahiny na mindra fo ihany Andriamanitra atsika zany nahazo famindram-po be lavitra noho ny Israely raha ny famindram-po nomena ny mpitondra teto tsy azo ampitahiny amin'ny famindram-po nomena ny zanak'Israely tamin'ny mpitondra zay nisy tany manao fahadisoana kely tonga dia miatra mba hatanteraka ny tenin'Andriamanitra manao hoe afindrako amin'ny firenena mahavokatra ny voany zao mahatonga famindram-po lava be amin'ny mpitondra raha tsy Andriamanitra namindra fo tsisy mpitondra tafajanona eo amin'ny fitondrana eto satria manao kivazivazy ny vahoaka malagasy zao fifidianana zao mbola tsy manomboka mbola tsisy ny fampielezan-kevitry ny fampielezan-kevitry fa mampiely hevitry satria efa azo le fahefagna tamin'ny vahoaka tamin'ny alalan'ny safidy ka manao zay tena ataony mpitondra manao zay tena ataony mpanao politika andika lalàna ndray reo andika lalàna mbola tsy mandeha fifidianana efa mandika lalàna mbo sy tahitra avao ny vahoaka malagasy amin'io ka zao fahatongavany mpanjaka tsaratsara zao misy tsaratsara zao teneniko teto hoe naviriko ndray mandeha ny vahoaka mifidy fa Andriamanitra ny mametraka esorin'Andriamanitra amin'ny vahoaka ny safidy fa Andriamanitra ny mametraka atsika zany tsy mitovy amin'ny firenena hafa azaveko tsara ito tamin'ny andron'ny Josefa tany Egypta nisy mosary naleny Pharaon ny tany rehetra tany Egypta vahoaka ny petrapotsiny any Pharaon ny tany noho ny varina midiny Josefa iny Israeliana Josefa zanaka Jakoba iny rehefa Josefa tafiditra amin'ny tany Kanana tsy tahaka ny nanangonana tany namezana fanjakana natao zarifa ny zarazara ny isampoko isam-pianakaviana ny tany amin'ny malagasy tsy mety io domaine io fa malagasy mipetraka teto talohan'ny fanjanany tany efa voazarazaran'Andriamanitra ny tany hipetrahan'ny malagasy tsirairay avy tsisy ady teto tsisy ady fa zao lalàgnany domaine ataonareo zao mametraka ny vahiny ahazo tany hagniliky malagasy hiala amin'ity tany ity ary mampiady teneniko aminareo eto reo vahoaka re maty amin'ny rano regny adigniny aminareo mpitondra ny rano regny ndray andro any raha tsy mibebaka nareo fa niteny Davida tamin'ny andro rehefa nanjeny Saul manenjika niza anao tamin'ny Saul raha olona nesika anao izy anenjika ahy aoka voazany olo zany fa raha Andriamanitra kosa aoka ny faratitra manimpofona izy fa mba azalatsaka ivelany tanyrazako ny rako izy regny olo aby regny zao noho ny fitondrana ataonareo mampijaly olo latsaka ivelany fasandrazany fatiny maro very faty noho ny nataonareo tsy akasitrany zay miteny aminareo zay izy mitondra hafatra goavana mahazo direct fa zay zao koa mitondra teniny Zagnahary zay miaraka aminazy io fa raha tenin'olombelogno ataona eto sy teniny Zagnahary mifanotro zay fa samy mitondra teny zay nomegna zay zahay io fa anareo tsy afabelogno anareo raha tsy anaraka zao zavatra zao ary ho hitanareo izy na ino zavatra hataonareo aminay na ino zavatra kely anareo hatao ny marigny ambaranay fa mampalahelo ny fahafatesareny olo aby regny mifindra ny avy atsimo mena avaratra noho ny kere tonga ny avaratra koa mikisika ny Komoro nefa ariagna mbola eto tsy lany hariagna eto nefa noho ny ataonareo zany mahatonga io zavatra io hadingin'Andriamanitra aminareo sy ny taranakanareo io zavatra io ambaranay nareo androany aleo izy ataonay mafy mba hibebaka nareo toy zay nareo very mielo agny ary ny taranaka faramandiminareo ho tratrandrozany ty taranaka haba zany ny misy zanaka maro firy angamba misy fitopolo lahy novonivoneny jeko tamin'ny fotoan'androny satria le tenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka io na tianao na tsy tianao ary anao manana fahefagna noho tenin'Andriamanitra olombelo mitafy nofo amandra tsy possible zay fa matoa anao miziriziry tahaka nataony anankiray tamina omaly tamin'ny vaovao taminareo tato amin'ny Real TV nanao koa zay tsy mbola resy ary tsy ho resy aho mandrakizay tsisy mahazo manao an'izay teo ambony tany afa-tsy Satana satria hatram'izay Satana mbola tsy resy namantsiky tongotra Jesosy teo amin'ny fijaliana araka ny Genesis ny nataony fa nanorotoroany lohany mbola tsy tonga zao fotoagna norotoroana lohany na miseho matanjaka ohatran'io Satana tsy maintsy torotoro ny lohany eto ary zay rehetra manaraka azy tsy maintsy mongomongo mandeha anao Facebook aho mahita hoe manao publicité ny franc-maçon sy Illuminati manangona olo mba te anakarena midiraky aminay hatram'izay mbola tsy nisy eto Madagasikara misy eto zao fa misy zao satria fa tonga eto Mesia hanangona ny olona izy eritreretiny hoe fa le harenana fenipeniny tamin'izay nataony tamin'ny endriny zay ahafahany
mamatitra olo zao izy ny piblieny satria efa tonga eto Mesia mampitandrina anareo mpitondra zahay raha nambotra anao tsy zahay de tsy afenareo zahay hoy Jesosy tamin'ny ndray andro ny zanak'olona tsy maintsy mandeha am'izay voasoratra nanoratana azy fa loza zany olo zany azahoana azy tsara aminy tsy ary raha anareo anao herinareo heriny ty tany ty ataovanareo fa eto zahay fa tsaratsara aminareo tsy nahita masoandro tsy mivoaka taty ambonin'ny tany zay loza ambarako anareo zay atreo ajanoko alohana ta mazava tsara misy mpanjaka tsaratsara mampikorotan'olona ary mampisavoritaka fiarahamonina le resaka hoentinareo telo am'rahalandro hoany ary raha meno anareo dia manao karazana tery vaimanta ianareo tsy maintsy anaraka ny hevitrareo zany fa raha tsy manaraka de anao ahoany ty fireneny ty inona ary ny fepetra raisinareo atongavana ao anatin'izany zavatra any sotra tompoko sotra anao ray aman-dreny gasikara ajaina koa ny piano ajaina de zao averiko ndraiky le numéro téléphone to sao de misy natory ny sasany 034 89 867 64 apodiko ndray mandeha 034 89 867 64 raiso io raha ohatra ka ta iano fanampiny avy amiko sahery ny teniny ato-sakavanako sy nakaviako Jacoba sy Zebedio izy io mangataka io de ho amin'ireo ary ho aminareo telo lato ny fanjakany lanitra sy ny fedana mandrakizay omeko anareo zany ka hoy aho ny fotoana somary efa tombotombotra ihany efa kely angamba ny lera zay afahatsika miresadresaka eto androany anakah de zao ny lalany mbany Jesosy igny zany famonjena avy ny Jesosy igny Jesosy nateraky ny Maria fa zaho tsy nateraky ny Maria zaho nateraky ny vavan'i Jesosy ary navoaka ny tenin'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra hoe talohany ny teny de Andriamanitra ary ny teny avy amin'Andriamanitra ary teny de ho tonga nofo amin'ny any farany nandatsako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ty ary ny fanahy latsaka tonga nofo izy ty manambara aminareo misy sasany ny teny amin'ny Facebook agny ampakana zany ombona de ohatran'le tareany any atsiny de aveo de nibaradaka le olona de namonjy polisy avonjenareo polisy faharovinareo fa ombony zala ny lalany mbany Jesosy ny ombona raha ny Jesosy natao famonjena teo tapin'ny Calvary fa zaho voatendrin'Agnahary tsy ombona tsony fa zay tenin'Andriamanitra aminay avao resinay ngany John hafa ny lalany ngany Mosesy famonjena hafa ngany Eli famonjena hafa ngany Isaia famonjena hafa ngany Davida famonjena hafa ngany Solomona famonjena hafa anakako famonjena hafa samby hafa nganay ngany Jesosy ny ombona teo ambony hazo latsaky ny rano de ny rano natao fanatitra rinarany Baiboly ny tafara rinarany Jesosy hoe aoko zay ozy ny fanatitra alatsadra fa tsy eken'Andriamanitra itsony ny fanatitra alatsadra nefa sasany de mitsaotsaona koa ombonay anao ombonao ataonao inona mo yaho tsy ny rako aho impira ny teny taminao tamin'ny 2010 any latsaka avy any ambonin'ny tany avy any ambonin'ny lanitra nidina ty ambony tany za nahita ny paradisa ndesin'ny tompoko ka izy raisina le hoe Messia anao fa de le Messia fantatro amin'ny Baiboly hoe didina eto tany de nomboana tamin'ny hazo fijaliana ianao koa androany milaza fa Messia de andia koa ary ianao omboana amin'ny hazo fijaliana raha tena Messia anao inona ny atahoranao omboana amin'ny hazo fijaliana ia de za tompo tsy matahotra ombona mihitsy fa zaho fotsiny tsy nahazo baiko avy any am'raiky ombona satria le Messia anarany menahy le izy ary vatany niditra agnatin'ny gnaiko ato fa nomba ny Messia ombona raha ohatra zay ny fipetraky ny lalany mikasiky ny hoe tamin'ny Jesosy anazy igny fa raiky ty tsy anty tsony zany hoe Messia ombona zany tsy Messia ombona ty fa Messia mpamonjy satria i Mosesy nomena famonjena natao Messia koa i Samuela natao Messia koa i Davida natao agnaty Baiboly aby zany natao Messia koa i Mosesy fa mpamonjy dikany Mosesy dikany Messia mpamonjy olo voaositra le ositra ne natonga ny Messia araka ny tenin'ny Jesosy fanahy ny tompo natao amiko nagnositra ny ositra ny maha Messia Masia hozy ny teny Hebreo masina hoy ny teny malagasy mpamonjy io ka tsy raha hoe ombona ihany vo famonjena tsy agny ny lalako tsy amin'ny ombona tsony fa za tsy matahotra mihitsy ka kanefa kosa Jesosy ny voatendrin'Andriamanitra tsy hamaly izy lafa nombona de tsy mahazo mamaly anjarany baba ny tenin'izay de nalahelo ny fony Jesosy hoe raha io nao na de nafoy ahy anao esoro amiko ny kapoaka mangidy fa lalanao ataon'i Jehova tsy maintsy ombona anao ny rahanao no atao famonjena ao Calvary an'izay mino anazy fa iaho koa tsy nataony an'izay fa zaho ny magnomby lehilahy zao ity nataony Ndrahary hamaly an'izany ka na de ny teny zay misy ty Ramindra Sylvain na de ny teny hoe aza maly ratsy ny ratsy any Jesosy Kristy tsy maly ratsy ny ratsy fa Jehova ny teny hoe valio araky ny adala fa anao de anara-poika anao anazy ho marina gnanazy ho ataony ho marina raha manakapy ny kavia omeko ny akavana olo adala tsy manao an'izany gn'olo adala ro manao an'izay fa gn'olo kendry
Jehova ho ny ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy miahy n'olona zay tsy miahy ny tenany. Ka ho Jesosy volazany ao amin'ny Luka 19 misy atom'izay ten'Andriamanitra zay ka hoy aho hoe Luka 19 no avy ty fa tsy mbola zaho no ampiasan'izay. Zaho tsy mbola hamono atreto fa mbola mpamonjy aloha zaho. Ka la misy mana programma manan-kevitra hagnombo tadiavy Jesosy homboanao satria zay nagnomboan'i Jesosy igny taranaky nisy misy avao. Ka agny taranaky ny Akaina, ao koa ny taranaky ny Jodasy mpamadika, ao ny taranaky ny nagnomboan'i Jesosy voalohany igny mbola tagnombo azy fanindroa koa tsy mahazo nakatsony ndray gasikara fa zaho olo manana arovan'Andriamanitra ray koa, arovan'Anjely koa ary miaramila koa mpananadia koa tsy maintsy mba hiresaky kely amindreo am'izay fotoana hanaovandreo zay engany sotrakelikely fa fagnombona zany tsy tanteraka eto atany zany eto Madagasikara fa famonjena no ho tanteraka a Madagasikara. Ka famonjena ty dianay ty matoa zany mesista foana magnambara liafatra mesista foana misy antony io fa laha ny mesia santo ka zay fa rava fa tsy izy tsony fa efa tsy nanao tsony aho be da be taoko milaza ny tegnany mesita eto atany hatragny Afrika Atsimo hatragny la Réunion agny Israely hatragny agny Ethiopie efa maro milaza ny tegnany mesi rava aby tsy zay fa lasany baiboly efa nafetrany baiboly ato hoe ataoko omeko hery ampanda 2 volana 3 taona sy tapany any izy no anomezako an'izany lazany mesi zany raha iteniteneny zany fa raha vao mihoatra ny 3 taona 4 taona ravako ny asan'ny Messie santoko nefa ngany tsaratsara 12 taona zay hiditra 13 taona amizao mbola manosy any le Messie tsaratsara. Fa ianao mbola apôstôly tany voalohany aloha dia taty-arina vao vadika Messie ka fa raha miresaka 12 taona tsika diso man zay ta voalohany ianao apôstôly no hitonarao anazy dia taty-arina ianao no fanambarana hoe zany no Messie. Oui. Tamin'ny 2013 avy nagnambara hoe Messie fa nafeniko eky le izy ary zay koa nataon'i Jesosy tamin'ny andro taloha Jesosy apôstôly amin'ny baibolintsika ao zany amin'ny Hébreu toko fahatelo ao apôstôly Jesosy ary manao mpisorona hono izy apôstôly izy nga Jesosy nga mpisorona ty ambony tany vakio kely ngamba zay mpanjaka vakio ko am'izany ry rahalahy masina mpiombana amin'ny fiantsona avy any an-danitra hevero ny apôstôly sy mpisorona be zay ketsika dia Jesosy Kristy apôstôly izy sady mpisorona be tsy nambarina eky le na Messie azy ka teo reny vao nambarina amizay le raha ka tsy maintsy igny zany no lala mba haihay ny olo zay nagnamarako ny apôstôly igny agny no fatin'ny pasteur ety ambony tany ka ity mbola mijoro hoe naninona ty lehilahy ty mesista foana magnambara mivoaka malagasy mba mietsereta amizay ry voaka malagasy so de ty tokoa ny mpamonjy anareo fa zay tsy manao intervay mata fa iverenao kely amizay ny tenin'ny ray aman-dreny gasikara hoe tsy mampirory vahoaka zany mampikoro saim-bahoaka zany terenareo n'olona hanao tervay mata sy maintsy manaiky ny tsaratsara de vovonjy zao no teren'Andriamanitra mihitsy ary nytereny misesy ny vahoaka n'Israely vovonjy no terena hanaiky ny misesy ho tompo tsy mpamonjy ny terena fa laha tsy ny terena tompoka io tsy tafavoaka io la ny pasipasoina ihany malagasy fa tena fa voamafy fa diranovana ty ve no ho pasipasoinao nga mahay pasipasoka tsony malavasy fa malagasy fa jamba ty zao azy ny fampelezakevitra mbola tsy azo atao nefa efa firy mana fampelezakevitra mitety fatra de mijery fotsiny masobe ny malagasy mampalahelo satria efa nisotro ny ranom-barira mampalahelo ny malagasy tsy matsapa ny raha tsony io tsy matsapa ny hafa tsy matsapa ratsy tsony io ka tsy maintsy terena io hoe ity zaho ity ny mpamonjy manery anazy zahay zao manaiko manareo terena mba ihino an'le olo vohitra Andriamanitra avy any an-danitra rahabasoa rahabatsara tsy manaiky nareo toy izany gnanareo fa ho hitanareo mivaly ny zavatra avy amin'Andriamanitra tsy manozy naho fa le Andriamanitra mihitsy no miteny izay nazahoan'i Jeremia sirino teny agnara manahira agnara mampalahelo tamin'ny andro taloha Jeremia mpaminany doza izaho le misy mpanjaka tsaratsara nefa tsy mbola namilany loza tamin'ny firenenako hatram'izay androany miteny tsy maminany loza androany ty manambara loza ho avy fa Andriamanitra anambaran'Andriamanitra ny zavatra ho avy enina de ny zavatra ho avy azy izy ambarako azy izy ty zavatra ho avy ty kiraha ho avy zavatra avy any Brésil sy any Turquie sy ny karazany io avy any Chine io ty raha ty ho avy atyke ny hoe mba tsy anegnenanao fa mpinamatsika pralany tsika mitopy fakatiany fitiavako anareo ane anambarako an'izao hoe laha resinareo fo maloto zao de resaka hafa gnesinareo anazy fa laha resinareo amin'ny fo madio zao amin'ny fadivana resy fa avitra nareo iteny kely mikasika reo mpanompan'Andriamanitra ny anareo pasteur rehetra namako aoka mba samby hanaja tena amizay misy asa mitoroteny mbola mitoroteny ny agnarako any any misisisiny any misy mpaminany santika lehibe eto tsaratsara ny agnarany tandremo zay manomboka androany stop amizay efa feno 12 amizao ny pasteur maty zay matapoka accident amin'ino zay niteny ratsy nagnarako ty apetrako aminao soro hoainao fa miteny ratsy ny fanay masina tsy mahazo fa mela kelikiny tsony
milaza mahay baiboly aby lasany volazany Matthieu 24 Matthieu 24 ny Matthieu 24 ndraiky lazany mpaminany sandro taloha volazany Paul apôstôly indro efegna aminao sady mpaminany tamizany ary ny atao antikristy de n'olona tsy mino an Jesosy atao antikristy eto a Madagasikara zao fa efa misy miteny hoe nareo kristianareo devoly aby Jesosy zany devoly henay ene zany agna Facebook agny de kenareo nefa zany tsisy pikritika tsisy problème narumaza pasteur mpandriamanitra izaho nefa milaza hoe Jesosy aza la Jesosy nagnaraka anaka izy agnatiko ato zaho aminazy ao izy ty tonga nofo ty nefa kilitivanareo aoka tsika mba ifanampy mifagnatonga de mifamonjy ary zaho andramo fa tsara Jehova zay ny tenanareo fakatiavanareo tahaka nitiavako anareo tenandriamanitra aoka tsika mba ifankatia amizay hiaraka hirositsika hanohitra ny asany maizina eto amin'ny tany sy ny firenena zao geja sy jaly mahazo atsika zao mba heritserety tsara aza varena magnabekibo ampiangonao foana mitaty ny rakitra sy ny mpahafolo-karena io olo jamba aby toko lasa mpahafolo-karena ao marobe tsy malalaka anan'izao mpahafolo-karena aletika forceny pasteur mihitsy le mpahafolo-karena alifasy le mpahafolo-karena alifasy ny rakitra mba habekibo azy azony 4 blindé be ny ady mafy ny firenena ny zava-masomaso atsika amizao ahoana agnatafavoaka nyty firenena atsika malagasy ty zay ny tokony ho izy tompoky lasy tompoky vavaka mialatsigny le pasteur namako fa mba mifagnaja amizay fa Zagnahary nagniraky ahy io Zagnahary koa nagniraky anao eritserety teniko zao zay manatsaina aoka iheny tsara mba ka efa medivadiva ny fotoana apasopasoky le teny fa hamaranazy zahay hamaranazy mihitsy antsika satria efa diva ny fotoana misika ny pasteur aloha ao anatin'izay le famitinana an'le afatra de mbola ampitoviko any le fantanina amin'ny mpanjaka teo hoe inona ny tokony ataony izy aoriana n'le fanambarana zany a mba ampivelatra anazy na mpitondra fanjakana na vahoaka mpanaraka atsika na inona ny tokony ataony izy atomboka mifepetra ozy inona ny fepetra afana sodapesaka toko angamba tonga de valiko le mivantana satria aviana am'le voalohany any aho ny zavatra tokony atao a de ny mampafantatra ny tsaratsara mahalala ny tsaratsara Andriamanitra raha tsy Andriamanitra izy a tsisy famonjely eto ambony tany araky zavatra resahany resaka lainga sy fitaka avokoa zany ary zay tsy fahalalan'Andriamanitra zay mahatonga ny olona ho ringana zay le hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisiny fahalalana iny io tsy resaka le hoe tsy afaka baka na tsy afaka tsy manana doctorat tsy any le izy any tsy fahalalana an'izao tontolo zao zany fa fahalalana an'Andriamanitra zay ary le natonga anany resaka tamin'ny Jeremia teo hoe amin'izany fotoana zany izy dia halalan'i Jehova avokoa ny olona rehetrany ka iderana zay ary oenka ny fahalalanan'i Jehova ny tany rehetrany manomboka hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindrany dia rehefa fantatrao zany le Andriamanitra ivavahana sy le Andriamanitra mamonjy anao a tapitra zavatra zay tapitra ny tabataba zay rehetra misy resaka masy teo am'le hoe zotra mamadika korotana miteraka korotana zao zavatra ao ny problème de zao le zavatra fataon'Andriamanitra misy mampikorotana olombelona tsy zakan'olombelona le izy satria tsy matakatra an'Andriamanitra izy ary tsy mitady an'Andriamanitra izy ary tsy misondy an'Andriamanitra izy hoe inona moa tena tianao to ty asehoanay le zava-miafy mifanjakana satria afenin'Andriamanitra io ka rehefa Andriamanitra lehibe manafina de sy fantany io ohatra fotsiny zao mila frankay Jehova Andriamanitra de niteny hoe zary arian'Andriamanitra tsy misy Andriamanitra talokonao farako potrakoa Jesosy fa Andriamanitra Jesosy atsika kristianina indrindra manaiky an'izany de tezitra reo judaista reo jiosy reo de tena nitabataba misy reo ary zay natonga hoe nenjenjareo ry Paul Silas tany Beria mahaky ny asan'ny apôstôly toko 7 zao andiny fadimy manao hoe fanialona ny jiosy reo le judaista reo le mpivavaka amin'ny Jehova reo atria mipotra le kristianina zay nevianareo fa namadika sy nampitabataba n'izao tontolo zao korotana noho ny fanambarandrareo ka naka olona ratsy fanateny an-tanàna izy ary navorovaoka betsaka de nampitabataba ny tanàna tsy Paul Silas ny tabataba fa reto mpampitabataba reto mpifelolona reto ka namely ny trano Jasona sy nitady amoaka azy rola reo Paul Silas zay a ho any amin'ny olona ary raha tsy nisy nahita azy rola de nisarika ny Jasona sy ny ralany sasany ho any amin'ny lehibe ny tanàna izy ka niantso mafy hoe tonga koa reo lehilahy namadika izao tontolo zao reo satria le fanambaran'ny Paul Silas agoavana be mikasika an'i Jesosy tahaka zay koa zany amin'ny lafrankay mampikorotana zao tontolo zao misy le fanambaran'ny apôstôly tsaratsara ka ny ahafantarana fa zay manao anazy hoe misy mpanjaka tsaratsara am'izao zavatra fanambarana lehibe satria zava-miafy mifanjakan'Andriamanitra zao ambara zao tia nefa ny zavatra misy rehefa tsy fantatrao izy ary tsy fantatrao ny fomba an'Andriamanitra de teraka ho azy mikorotana aza mametsiny ny teolôjiana ny pastora ny évêque kardinaly ampianaro reny ny olona tonga avy ianao manantona ny tsaratsara adedio izy rehefa hitanao fa devolony eo an'tao délivreo izy zay manaiky délivreny délivreo izy de izy koa midélivre anao reo ka tsy afaka reo izy de zay no izy zay de mifandinika zay hoe izy marina moa anao ty de ahoana ny afatra Andriamanitra aminao fa ohatra manao zavatra lehibe anao manambara zavatra lehibe ty masina zavatra misy Andriamanitra izy io a rehefa manambara zavatra anakay izy ny fiandohana sy fiafarana alpha sy omega ny alelalela ny tsy tatarainy zany ny fiandohana izy ny fiafarana ohatra zao amin'ny zanak'Israely efa hitako ny fahorian'ny olona de Egypta
ary efa raiko ny fitarenany de efa nidina zao hamonjy azy hitondra anazy any amin'ny tany soa sady malalaka any amin'ny tany kanana tany jebozita sy ny hitita sy ny evita ny départ Égypta fa nandevozan'ny ota de arrivé aty kanana fa ny anelelelany sy teny Andriamanitra fa ao anatin'io anelelany misy loza ao ary io ny mahatonga anazy miresaka loza io misy loza ao raha vao tsy manaiky an'io Andriamanitra io satria sy Mosesy fa nataon'Andriamanitra Andriamanitra ny farao faratapony lehibe indrindra tamin'izany tety ambony tany dikan'izay Andriamanitra nofo rehetra zany Mosesy zay solotenan'i Jehovah Andriamanitra izy zany hoe milaza an'izany fa tsy marina zany baiboly no manambara an'izany rehefa Andriamanitra manao hoe Jehovah Andriamanitra manao hoe ataoko Andriamanitra ao amin'ny farao anao dia Andriamanitra Mosesy ary zany probleman'io le efa mahita ny tsaratsara miankoka zay mikoka amin'ny tsaratsara zay le olombelo iny dia kofanao Mosesy ny Andriamanitra avela koa zay avy eo am'izay zavatra tsy tenen'Andriamanitra dia le ranomasina mivakina tany efitra dezera hanoanana sy ny sisa sy mosary maingo miviperan'inana an'ireo zanak'Israely taony efitra tao tsy ambaran'Andriamanitra zany fa secret zany fa ny arrivé ka aloha fa sao reraka ny fony dia resana le tany tonandro no sady tany soa sady malalaka rehefa ohatr'izay koa tonga Jesosy amin'ny lafinankay Andriamanitra koa mpanafaka Andriamanitra Mosesy zay nanafaka ny Israely tonga to Israely am'izay Jesosy hanafaka ny olona amin'ny fanandevozan'ny ota ho amin'ny fafana sy ny fitsarana tsy nitenenina anelanelan'io fa secret niteneniny tampianatra hoe zanak'olona ne atolotra ho tany amin'ny mpanoty kombona Kalvaria atria raha tsy latsaka ny rahany tsisy raha mifamelan-keloka ty kapoko ty dia fanekena vaovao amin'ny raha zay latsaka anareo ho famelan-keloka ho famelana ny maro dikan'izay mission de Jesosy zany Kalvaria vonjena vonono a Kalvaria zay Golgota zay nafeniny io ary misy fahoriana koa mifanarana tao anelanelany tao ary izy ny lalana sy famarinana fiainana anelanelany io de io tsy nambarany Jesosy raha tsy amin'ny mpianany manokana hoe mila mitondra ny azy fijaliana isan'andro ianao fa raha zay no resahana ny vahoaka be reto hoe halohana analan'ireo amin'ny fanandevozan'ny io tamandrapatonga anareo ty amin'ny fitsarana ty tsisy andeha ao zany kitondra ny azy fijaliana isan'andro zany tsisy hitondra azy fijaliana fa marary zany tak zay koa tsaratsara ty tsy maintsy Andriamanitra koa io zay anafaka atsika ny avato amin'ny fanjakany devoly atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy ambony hazo fanjakany devoly makato amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny manala anao ampelatana ny Lucifer zany tsy moramora azany tentenareo ry pasteur sy évêque isany ampafantarany olona ty Apocalypse 20 andiny voalohany ka hatramin'ny fadimy ty fa misy gadra lehibe nentin'le anjely hamatorana ny Satana de mifatorana rivotaona izy de tonga mifanjakana rivotaona ary mifanjakana rivotaona io fanambarany Daniela 7:7 manao hoe ny fanjakana fanapana ny fahalebiazana ny fanjakan'Andriamanitra ety ambony tany rehetra dia omena ny olo-masiny avin'indra izy ny olo-masiny avin'indra io ka tsy maintsy manala an'le mandrava ny fanjakany devoly zany tsaratsara ety ambony tany ty zay ny mission fa tsy any Kalvaria ny Golgota intsony hanafaka an'io zavatra io ary zay indrindra le vato kely tsy ny andatanany zay de mifepetra amin'ny lafinankay aza miteny ratsy any tsaratsara fa zay nyteny aty amin'ny hanambarany fepetra manerany tany kely izy ty Isaia 5:20 loza zay milaza ny ratsy ho tsara ary na ny tsara ho ratsy efa Andriamanitra zao ny niekisy name anazy le anaran'Andriamanitra ny anaran'i Jesosy napetraka amin'ny fanamasina ny fanamasina zany atao hoe tsaratsara zany satria avy amin'ny resy avy amin'ny zanaka izy dia napetraka tamin'ny mandanaka tsaratsara ny anarany hanaran'ny resy ny zanaka anaran'ny fanamasina zany mbola tenenany olona ratsy ihany fanamasina tonga no fety ambony tany hoe tsaratsara zao miteny anohatra anazy aza tsy azona famelan-keloka maika fa miteny ratsy fifiry ny gasy miteny ratsy anazy amin'izao tsaratsara zao ka io misy le mahandriamanitra an'Andriamanitra fa ratsy tsara Andriamanitra le ratsy eneny ratsy azay mahatonga ny hoe adiny ratsy ny tsara zao izy nataony Jesosy hoe le ratsy Lucifer io ka tonga am'izay le vanim-potoana hanafana an'izao tontolo zao sy ity firenentsika ty ambany vahoany sara miala tsiny presque ary zay mahatonga an'le endriky mibibidia ary amin'ny Apocalypse 13 sy ary amin'ny Daniel 7 manao contrat satanique aby ny rehetrarehetrany za zany teteny hoe elaonareo am'izay ty fialanao amin'ny franc-maçon ty illuminati eto ane misy olona membre ny atao hoe Skull and Bones le atao hoe Skull and Bones amin'ny lafinankay 42 karany 42 taolana zay anisany nanao contrat tamin'ny Satana ny siny guerre mondiale tety ambony tany mbola misy membre an'izany ety amin'izao fotoana zao eto Madagasikara tsy ny illuminati sy ny franc-maçon ihany izy io tonga andravany zany ny zanak'Andriamanitra amin'izao fotoana zao mialokaloka anatin'ny fiangonana nareo mialokaloka anatin'ny fotoanam-panjakana nareo mialahnareo fa tonga Andriamanitra zao hanafaka ty vahoaka ty mijaly no ny adalanareo hanafaka an'izany Andriamanitra olona anara Sylvain ihany koa eo anatin'izay famaranana hitondrantsika an'izay atao hoe fampiarana n'ilay afatra ny fipetra ihany koa inona no ataonisa misaotra nanome fitenenana amin'izao araka ny tenin'ny pasteur Tina ty hoe misy zavatra nelanelany hoe tsy teneny Zagnahary rehefa izy manao mission raha ny mission nomezana Mosesy zany niala any Egypta Mosesy ampiditra ny zanak'Israely any Kanana
tsy tokony misy olo hafa anelanelany eo nefa tsy tonga amin'ny tany kanana mosy izy misy olo-kafa nampiditra azy amin'ny tany kanana. Jesosy koa nanao ohatran'izay rehefa ny anjely nyteny tamin'ny Maria hoe hipetraka amin'ny seza fiandrianan'i Davida rainy io, nefa Jesosy tsy tafapetraka amin'ny seza fiandrianany tamin'izay fotoana. Misy olo-kafa manohy azy ahatonga tafapetraka amin'ny seza fiandrianany. Tsaratsara zany no hametraka hipetraka amin'ny seza fiandrianany zay nylazeny anjely Gabriel tamin'ny Maria tamin'ny fotoana androny. Fa tsy tafapetraka teo fa Herode nipetraka teo, olo nividy fahefagna, olo nanao ohatrany zava-misy amin'izao fotoana. Ka hoy Jesosy hoe afindrako amin'ny firenena mahavokatra ny voany. Ino ma ny voany? Ny seza fiandrianany zay hanjakany amin'ny taranaka Jakoba araka ny lazainy. Ho anareo mamaky baiboly zay ity tsy nianatra baiboly io fa fanahin'Andriamanitra mampiteny zahay eto mba dinihanareo tena loky ny vavana ity so de ity no fahazavana manazava an'Andriamanitra aminareo. Fa aza ataonareo hoe tahaka nataony zanak'Israely mpanoradalàna sy fariseo tamin'ny fotoanandrony ao amin'ny filazantsarany John manao hoe fantatray fa Samaritana anao ary manana demonia. Jesosy zay vavanareo ny nataon'olo ohatran'izay tamin'ny fotoanandrony. Tsy tokony hisy olo angoka agnatreany tongotry Jesosy raha zay nataon'ny fariseo azy nefa sorata agnaty baiboly tokony hisy oriny tao io. Rehefa nareo koa zao manao hoe tsaratsara ny sandiko zao sy zao zavatra voavoasoratra koa ny miatra aminy satria tsy nesorolo agnaty baiboly ao zavatra io. Ka za te ilaza aminareo hoe mba adinihanareo tena loky ny vavana ity fa sao de diso lalagna nareo mandeha amin'ny fisaignany maha-olombelogno anareo. Zao koa faharoa manaraka taoko fohifohy nakaty fa fotoana ny fotoana. Hoy ny sorona be tamin'ny fotoanandrony rehefa notsaraina Jesosy tamin'ny vanim-potoana farany tsy manana mpanjaka zay afa-tsy Kesara. Ahoana nataon'i Jesosy hanjaka amin'ny zanak'Israely? Ny mpisorona be solo ny tegna ny firenena zanak'Israely manontolo miteny eo andrian'Andriamanitra tsy manana mpanjaka zay afa-tsy Kesara. Ianareo fiangonana amin'izao fotoana zao koa tsy manana mpitondra zay ety ambonin'ny tany afa-tsy ny olo voafidy ara-demokratika. Manohy ny asany terieloha anareo ka manaraka anareo zao zavatra zao. Nefa ny mpanjaka zay voatendry hipetraka amin'ny seza fiandrianana tonga anareo mbola manohy asa nataon'ny Kaifa sy ny mpisorona be tamin'izay fotoana zay. Ka mampitodiky anareo zay fa Jesosy zay tsy tafapetraka tamin'ny seza fiandrianana ilay zanaky Maria iny. Raha ohatra igny ny vavahanareo ka mitana an'igny anareo fa tsy tokony mivavaka anareo satria tsy tafapetraka teo izy lasa nodro izy. Ary ny fanjakan'Andriamanitra ozy dia omena ny voany fanjakan'Andriamanitra omena firenena mahavokatra ny voany. Itsy ny teny hoe apetraka ny an-dagnitry ny fiotazana ny fanjakan'Andriamanitra. Firenena ozy. Zay zao miteny hoe firenena malagasy no ipetrahan'ny voany fanjakan'Andriamanitra. Tsy mbola nisy teto ambonin'ny tany ary tsy mbola nandalo tamin'ny vavan'olo anapitrisany eto ambonin'ny tany teny hoe ty firenena ty no isy voany fanjakan'Andriamanitra. Afa-tsy zay ihany ny tena zay. Olo nandalo teto ambonin'ny tany zay ve tsy nanana fisaignana ohatran'izay? Maninona tsy napetraka Andriamanitra tao ambavany, tao an-tsainy ny tena zay zavatra zay. Satria tsy anazy le raha tsy voatendry izy. Mba adinihanareo fa tianena nareo tsy overy, efa ela ny tadiavanareo fanjakan'Andriamanitra ka manasa anareo zay mba hitody kely dinihanareo tena loky ny vavana ity. So de mba hamonjy anareo sy ny fianakaviagnanareo mba amin'ny ankonanareo. Fa raha miziriziry anareo ka tsy anaiky an'izany, afaka zay manasa tagnana zay androany le nataon'ny Pilaty koa hataony aminareo koa hanasa tagnana aminareo zay soratra tompola makasiraka tompovagna. Mankasiraka loholona misy mpanjaka tsaratsara amarana ny fandarantsika ny afatra omenao an'ny malagasy ny mpanaraka ny fandarana sy ny tompona andraikitra isantsokajiny eto Madagasikara tomboka. Tomboka revoka malagasy ray tsy vaky volo namako ary havako tanindrazana raiky amiko raiky lio raiky raha aminakahy tsy raha misy sisy tavao fa misy antony tadidinareo ny ten'Andriamanitra hoe niadala indrindra avy amin'izao tontolo zao ny fidin'Andriamanitra mpaminatra ny hendry ity le olo mbo fidin'Andriamanitra anavitra anareo vohitra avy tany an-danitra navita soneny bokin'Andriamanitra boky volamena tao an-danitra napetraky ny Jesosy Kristy tao amin'ny seza fiandrianany nahita ny tavandray tao anefitra amin'ny fitaratra ngeza be loko menamena mafinaritra ny lokon'i Jehova ary nanao sonia tamin'ny boky volamena ary nametrahany Jesosy Kristy nositra goavana ary nametrahany ny anaran'ny ray anaran'i Jehova tompo tsara Jesosy mpiandrondro tsara ny fanahy masina tsaratsara olona faratapina avy any an-danitra ty faraky ny ten'Andriamanitra zay avy any ambony dia ambony ny misy rehetra zay tany masoko sy reny sofiko nambarako nefa tsy misy maray ny fanambarako volazan'ny baiboly zany
mandray moa nareo tsara tsy mandray nareo afaka dida fa hanasa tagna zahay reto satria anareo voaka malagasy mafiataka loatra ny mpitondra eto amitsika izay mahatonga anay mesita zay mahatonga zanariny teny io hoe ajanony izy fifidiana io fa tena hitanay aty an-dagnitra fa goavana be ary zay lany io izy amin'ny fifidiana io de mbola hampijaly ny malagasy 100% mihoatra an'izao fijaliatsika zao ry malagasy mbola hazo atsika raha misy lany eo ndray reo mpanao politika reo fa efa vita vinavina misy zavatra ny fanarahandreo am'ireo mpanjana tany mpanjanaka atsika zitra avy nivelany zay mahatonga le vola mitobotoboko magnaty stop fa misy raha goavana be tandindindoza ny firenetsika am'izao fotoana zao zao zagnahary be avy aty ambony tany milaza anareo zao ampanitetena zao revoka malagasy na ny gentilisy na ny kristiana na ny fanjakana na ny olotsotra na ny mpanao gazety every teniko zao fa ten'olo manam-pahendrena zao so de eritsetinareo hoe olo adala io ataovy takan'ny adala agnataon'ny paoly filazan'ny baiboly ange zany filazan'ny baiboly any ataovy takan'ny adala ozy amin'ny kortiana angamba zay ataovy takan'ny adala ozy la miteny amin'ny kanefa aza raisina toy ny adala oatra ozy fa ataovy takan'ny adala kortiana faharotoko faraka ambin'ny folo andiny feno ambin'ny folo manao hoe hoy zao paoly aza misy manao ahy io adala nefa na de misy manao izany aza raisy toy ny adala any ao mba ireareako kely koa mirearea kely aho resy toy ny adala fa tsy manino fa afantaranao hoe zao ny rakin-dragnahary tonga ty ambony tany matoa tsy matahotra nininina tsy matahotra tafondro basy ipoka misy antony goavana be ny teniko ty nareo gentilisa anareo ambany volo kote mijaly anareo io mba mitonga vasaina amizay revoka malagasy mba tsy malina tsony nareo zatra le misotro ny liony malina zay malgasy mal nefa da fainareo tsara reo zany solom-bavamboaka maneran'ny tany mikolay aby amin'ny fitapitaka nataon'ny mpitondra sy ny karazany solom-bavamboaka avy any abetsika tsy de ny teny misy hoe mijaly zahay fa ndraha velo rano natao toroahany vahoaka vato zahay zao ozy toroahany pininay ny olonay vato solom-bavamboaka miteny an'izany reny sofoko aby zany toroahany vahoaka andreo vato vaky aby ny loha amin'ino no ny laingalainga na fitsiky nireo mpiara-miasa tao koa iaho hoe revoka malagasy tsy manakorotana zaho fa magnambara aoka tsy agnaraky ny mpiteny ratsy amin'ny Facebook tsy manjary io nareo fa io ane ka olona titsina hitanao reny vorona managnaraky titsina reny ango atao hoe no saregy kitreoky vazo da ango atao hoe kobitraky kininitsy voro farany madiny kely nefa ny vavany dangereux ohatran'izay koa relovy mahavita feona saka olona bitro gadradraka iny vitany relovy nefa voro kely ohatran'izay koa le agnatin'ny mpanao Facebook io olona kely efa tsisy lanazy menimeny fatany izy tsy mahay ny marina io miteniteny fatany io tsy io mitena lalana fa ny olo kely eto amin'ny tany sy ny firenena etefano zao teny zao androany zao aoka mba ho tonga asana mivoaka malagasy fa amarafarana azy mbola lava ny teny tokony ambarina nefa noho zahay efatra mizara an'le minitra de tsy ampy amanaraka mbola iverineto zahay fa ny teniko farany de zao handeha zahay ty hampandray fepetra ny malagasy fepetra homena inareo fa mialety zahay tonga de andeha tety faritra homena inareo fepetra hoe tandremy fa dangereux saina mena Madagasikara zao fa tsy saina manga tsony tsy saina metso tsy saina mavo fa saina mena tandindindoza ny firenetsika ozy Jehova ray fa tiany tanako atsangako eto fa tsy manangananga tana fahatany fa zagnahary amin'ny teny aminareo atsangako tanako ty ore tany ore ndanitra ore poko ore pirenena fa zany ny tsy vala tsy azo atao io fifidiana io vo manao an'io nareo ahita raha amin'ny Jehova ary tsangana ijoro anohitra nareo la ohatra ka mitady ay rapitso eo amin'ny domaine naho misy bureau-ny police eo ny tranoko antanio na andefasiko vocation raha milahy na akoatran'izay zay ataonao tsy haiko fa mandriamanitra ay mitenenako eto tenareo miteniko raha baso raha batsara ampanitretena mpitiavana isafanako anao mba tsy azonao ny loza barika arivo amin'ny solema io ohatrany solema mpitondra gazoal mpitondra pétrole avy antamatavy io ohatrany angezany baril raiky nefa arivo amizay ilatsaka mitafitranonao na de bildina ohatrany 5 étoiles io anosy io na bildina ohatrany akoron-drano tsy mahazaka ilatsahany zany baril be zany namako so de potika ao anao sy fianakavianao mampalahelo zany ka miverena malaky zereo aho vonjeo aho fa iaho agnambarany mariny anareo oka le fifidiana fa dangereux be izy io say ny tenin'ny zagnahary taminakay ambarako etona zay so de mba misy malagasy misaina avao eto kanefa la hanao forcé hanao forcé tahaka ny misesy tahaka ny farao hanamafy ny fonareo toizo ary lalanareo fa Andriamanitra no hiady aminareo ary tsaratsara ataon'ny fitaova ijoro anohitra an'izany tety fatra zao manomboka androany ty miala tato amin'ity tele ty zay de andeha tety fatra agnambara mivoaka amin'ny radio amin'ny tele makasitraka tompoko lahy makatela tompoko vavy saiko na mbola misy tena petraka ndray mandreny be mpanjaka be ny voninahitra ao amin'ny
gasikara eny atoka tapitra ny fandalatsika isaorantsika manokana izy telo ambrala zany niaraka tamintsika isaorantsika voalohany ray aman-dreny anara Sylvain lo olona mpiaradia amin'ny Messi mpanjaka tsaratsara mangatsiaka indrindra topoka isaorantsika ihany koa ny ray aman-dreny Rivoire Lalatina Andry Amanjato Pasteur niaraka tamintsika tamin'ity ala ity ianao misaotra napetsaka gasikara misaotra ny teknisiana koa misaotra ny Real TV misaotra antsika mpiaino rehetra ny fandarana raha sota isaorantsika bevata ihany koa Messi mpanjaka tsaratsara président d'honneur ny FIFA Madane niaraka tamintsika tamin'ity ala ity mandinia tsara revoka malagasy fa raha vakitely Madagasikara ny tendrony avaratry De Gaulle lohany ity ny aviagna De Gaulle io ny lohany faritra avaratry ny farany vodiny tany toliara zao zay faritra atsimo ampivoatany tiky solotenany tanteraka ny tokotelo mamasaka nahandro medaka sy Bedinego sy mesaka izy tonga aty revoka malagasy indrindra anao pasteur mazamay baiboly io indrindra koa anao mpitondra ny men'Andriamanitra fahendrena natao anao nihendrahendra ny vahoaka natao faratapony mety rehetra manomboka androany nareo ministra rehetra tsy raha tsy vitinareo gn'asinareo melanareo ome olo gn'asinao fa misy tsy mahay miasa ay moa sasany mpagnarato tondro ataonao ministra ny mpiarakandro mberiky itovy atoko tsy hainy le asany ambaroko anao zay moro hainao fa mijaly ny vahoaka avereny ny volan'olona fa mijaly ao amin'ny konsila ao amin'ny passeport tenina andragnahary zay hafatra maro be ny voa recrutement sy ny karazany aby sotra tompoko makasitraka tompoko lay makatelina tompoko vava tsaratsara miteny zay amin'ny agnaran'i Jesosy Kristy velona manakera avy Nazareta niakatra any an-danitra tonga nofo nidina tonga ty ambony tany nitondra anaram-baovao voalazana Apocalypse 3:12 misy anaram-baovao tsy hainareo ana pasteur tsisy maheno zany voalazana Matthieu 11:27 zay nahitany Jehovah ihany no mahalala ny secret-ny lanitra tompoko lasy tompoko 50 tao amiteny aminao zao tsy zazakely tsony zany olo fa matotry sotra ray aman-dreny be hoanao ny fanjakana lanitra mankasiraka indrindra tompoko isaorako ihany koa sika rehetra tany atokantrano niaraka taminay tamin'ity alina ity mametraka ny mandrapitafy ho manaraka indray ary tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko Chanel Maison de Beauté, nanolotra ho anao teo ny l'invité du jour.